teny amin'ny qu'il y a certaines semences qui est tombée dans la bonne terre. fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe nisy kosa voa izay tena voafafy tao amin'ny tany tsara. Mais cette bonne terre, avant qu'il soit devenu une bonne terre, ça a été travaillé. Kanefa io tany tsara io tsy hoe tany tsara tonga ho azy fa tany niasana. Et c'est bon ce matin de se disposer pour qu'on puisse recevoir la semence du Seigneur. Dia tsara zany tena hoe aoka ho vonona ny fontsika fa atsika mandray an'ilay voa avy amin'Andriamanitra. Et si ce matin la parole de Dieu vient dépierrer, vient enlever les épines dans notre terre, ary an'ity marain'ity ny tompo dia hanala an'ireo zavatra faka tsy izy sy tsy leo amin'ny fiainantsika. laissez-le faire. Avelao izy hanao an'izany. C'est comme cela, on va vraiment porter du fruit qui est agréable au Seigneur, nous les serviteurs de Dieu. Satria izay no ahafahantsika mpanompon'Andriamanitra mahita vokatra sy manome voninahitra ny tompo. C'est pour cela, ce matin, donnons gloire à Jésus. Zany no antony amin'ity marain'ity andao hanome voninahitra ny tompo. Parce que c'est lui qui va nous façonner. Satria izy no hamolavola antsika. C'est lui qui va nous restaurer. Izy no hamerina antsika amin'ny laoniny. Tout vient de lui. Zavatra rehetra dia avy any aminy Mais avokoa. n'ayez pas peur du travail. Fa nefa aokantsika tsy atahotra n'ilay asa. Pour que cette bonne terre puisse recevoir la semence incorruptible. Mba ahafahan'ilay tany tsara mandray an'ilay votsy mety loha. Cette semence qui vient de Dieu. Ilay voa avy amin'Andriamanitra. Quand le frère parle de comment le serviteur de Dieu doit passer certains chemins de brisement, Rehefa miresaka ny rahalantsika hoe mila mandalo fotoan-tsarotra, fotoana fanorotoroana amin'ny mpanompon'Andriamanitra. c'est cette terre qui doit être travaillée. Dia io zany ilay oharina amin'ilay tany izay mila asaina. Et ce matin, disposons notre cœur pour Ka cela. amin'ity marain'ity andaontsika nokatra ny fontsika ho amin'izany. Allons donner gloire à Jésus. Andaontsika nome voninahitra ny Jesosy. On va se lever et on va prier. Hitsangantsika dia D'un même hivavaka cœur. amin'ny fo iray. On prie dans un même cœur, Hivavaka ao anatina fo iray isika. avec la même vision devant nous, Miaraka amina fahitana ray eo parce que anoloantsika. nous voulons voir Madagascar restauré. Satria tia hita Madagasikara iverina amin'ny laoniny isika. Nous voulons voir des vrais hommes de Dieu qui défient Tena tia hita mpanompon'Andriamanitra isika izay manapa-kevitra pour qu'une église existe à Madagascar. mba hisy fiangonana tena izy ijoro eto L'église que Madagasikara. Jésus viendra reprendre. Ilay fiangonana izay hotsenainy Jesosy. Pas mon église. Tsy ho fiangonako L'église qui manokana appartient à Jésus. fa le fiangonana izay an'i Jesosy. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, Alléluia. ce matin, nous nous tenons devant toi. Joro eto anoloanao eo anoloanao izahay amin'ity marain'ity tompo. Nous humilions notre cœur devant ta face. Manetry ny fona eo anatrehanao Parce que izahay. c'est toi qui bâtis ton église. Satria ianao no manorina ny fiangonanao. Et tu ne nous donnes pas cela, Seigneur. Ary ianao dia nanome anay anjarany Quelle amin'izany. grâce de faire partie de ton plan. Tena fahasoavana ny ahafahanay ho isan'ny drafitra C'est ao. pour cela que nous ne voulons pas laisser nos yeux porter sur autre chose que sur toi. Zany mahatonga anay tompo aza vela hivilo amin'ny zavatra Sur hafa ny ton- masonay afa-tsy aminao rery ihany. Sur ton plan. Eo amin'ny drafitra ao. Nous voulons nous identifier à elle. Tena tia nahaka azy izahay. Fais-nous grâce pendant ces moments. Tena aseho aminay indray fahasoavanao anatin'ity fotoan'ity. Que le ministère de ton Saint-Esprit convainc nos cœurs. Tena amela ny fanainao masina ndresy lahatra ny fonay. Afin que nous recevons ta parole avec joie. Mba ahafahanay mandray ny teninao am-pifaliana. Et que nous nous disposons Ka ho vonina izahay. afin que cette œuvre continue en nous. Mba ahafahan'izany asa zany mitohy ao Pour nous anatinay. dépouiller de tout ce qui n'est pas de toi. Mba ahafahanay manitsana izay tsy avy aminao. Merci Jésus Misaotra pour Jesosy cette merveilleuse grâce que tu nous accordes. ny amin'ilay fahasoavana tsara izay Ce nomenao matin anay. encore d'être présent Tonga eto eo amin'ity marain'ity et de pouvoir te donner toute la gloire qui te revienne. ahafahanay manome voninahitra anao Merci, izay Jésus. mendrika anao. Misaotra Jesosy. Merci Seigneur. Misaotra On Jesosy. va glorifier Dieu en le louant de tout notre cœur. mes Daontsika frères. hiderany tompo amin'ny fotsika manontolo. Alléluia. Afaka hiara ika alléluia mafy ve tsika ho an'ny tompo androany isa roa telo. Alléluia, Jésus. Alléluia. Ataontsika dia mbola hiara hideran'ny tompo any On androany va a. louer le Seigneur ensemble aujourd'hui. Dia ataontsika le hira hoe tsara indrindra ny midera azy. Amen na. On va chanter Tsara indrindra ny miderazy. Aku
Est-ce qu'on aime louer le Seigneur? Est-ce qu'on aime vraiment louer le Seigneur? Allons chantons ensemble. J'aime te louer Seigneur. That's
Voafonjy rehetra ihany tiaka ho antompo androany misaotranao marina zany tompo fa ianao ihany namonjy anay Jesosy. Seigneur, tu es le seul qui nous a sauvés. Dia ianao ihany no mendrika ho terainay androany. Tu es le seul qui mérite notre louange. Reneso ny fonay tompo raha nanatra fideranao anao androany. Écoute notre cœur, Seigneur, le chant de notre cœur pour te Satria ianao le avo indrindra. parce que tu es grand. Dia mbola ilazan'izany ihany izay ary hanambaran'izany androany. Et nous ne cessons pas de te louer, de le répéter aujourd'hui. Ataontsika rehetra hiary ilaza androany hoe avo indrindra. On va chanter ensemble que le Seigneur est avo indrindra tianao riraio kamitsao kanao sai suvimu numitu fiaminau
Avetsika ihany zany fa avy indrindrana Apetracai Aminha vindita vai anao Lai panjaka apetra ao amin'ny serafandriana izy androany Apetraka ambony zao rehetra Zekelier ikawe Maejawa wamini Mima jumeyare Savamaga matoni Tandava
Hosanna, 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 walizana kujinirai. Hosanna, Hosanna, matifavelu. Hosanna wana, Hosanna, Hosanna, walizana kuji. Hosanna Hosanna, Hosanna, sabamagaka mazawiwa. Keluon Yaramat, Yaramati kaminya, niyutaku nalevini, natsanga lumba-umba, yarabenu namini, Keluara, keluara nuvenu Nuitu kamu dosanya, ibu-ibu yang nasikwa, Lefiai Nana, masa kita. Irawe Hosanna, 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 walizana kujinirai. Hosanna, Hosanna, matifavelu. Hosanna wana, Hosanna, Hosanna, walizana kujinirai. Hosanna, Hosanna, sabamagaka mazawiwa. Alléluia. 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 Nous pouvons prendre place. Afaka mahazo toerana isika. Bonjour à tous. Miarabantsika rehetra. Nous voici encore de nouveau en ce lieu, Dia tonga indray eto amin'ity toerana ity isika. dans la présence du Seigneur. Eo anatrehan'ny tompo, eto amin'ny fanatrehan'ny tompo. Nous allons ce matin donc aborder la toute dernière séance. Dia hiatrika ny fizarana farany moa zany isika. Amin'ity marain'ity. Ouais. C'est bon d'être ensemble, n'est-ce pas? Tsara ny tafaraka sa hoany. Et de se réjouir dans la présence du Seigneur. Ka mifaly eo anatrehan'ny tompo. Je pense que nous avons bien ruminé la parole qui nous a été donnée pendant ces 2 jours. Inoko fa tena nisaintsaina tsara isika nyreto teny izay andrenesitsika tao anatina andro vitsivitsy reny. Et donc, sans plus tarder, Noho izany tsy aka fotoana ela intsony isika. parce que certains d'entre nous vont devoir rentrer aujourd'hui. Satria sasany amintsika tsy maintsy hody ho an'ny androany any amin'ny Donc, tany aviny. je voudrais inviter le frère Mickey Dia à tia venir nasany rahalahy entamer Miky sahady la aho dernière séance. Merci, frère Mickey. saotra ny rahalahy Miky. Bonjour à tous, Miarabantsika rehetra. vous allez bien? Ao tsara ve nareo?
Avec Jésus, miaraka amin'ny jesosy tout va bien. dia lamany zavatra rehetra amen. Et nous sommes heureux, Ary faly izahay cette équipe de frères, miaraka amin'reto ekipa d'anciens avec narala nous, reo olona izay miaraka aminay de passer ces moments avec vous, miaraka tamintsika teto a parce que nous avons à cœur de vous voir servir le Seigneur satria manana-po izahay a nompon'ny tompo comme le Seigneur nous le demande. araka ny nangatany tompo amintsika. C'est pourquoi nous prions que le Saint-Esprit puisse vraiment nous éclairer Zany no ahatonga anay tena hoe mivavaka mba hanazavanareo anie ny fanamasina et qu'il se passe des choses dans notre vie. mba hisy zavatra hitranga eo anivon'ny fiainanareo. La parole de Dieu ne nous enseigne pas seulement, Ny tenin'Andriamanitra dia tsy mampianatra antsika fotsiny elle nous encourage, fa mampirisika atsika, mampahery, elle nous relève, manangana elle nous confronte, ary manotsokotsina, elle nous manisy fait du fanahy bien. ary mahasoa atsika. Et comme l'apôtre Jacques nous encourage, Ary araka ny nampaherezan'ny apôstôly Jakoba atsika il dit non seulement nous devons écouter la parole de Dieu, mais nous avons besoin de la mettre en pratique. dia hozy izy hoe aoka isika tsy ho mpiaino fotsiny fa mila pakatohana zany. À quoi sert-il de se rassembler en écoutant la parole de Dieu Inona moa ny ilaina hoe miangona eto isika sian'ny tenin'Andriamanitra si nous repartons et que nous ne sommes pas prêts à nous soumettre à cette parole? raha ohatra ka hiala eto isika kanefa tsisy fanekena mihitsy ny tenin'Andriamanitra na fakatoavana. C'est comme des enfants qui jouent de la flûte Dia ohatran'ireo zaza madinika izay mitsoka sodina et que nous ne dansons pas. kanefa tsy nandeha isika. C'est ça la parole de Dieu. Izany lazain'ny tenin'Andriamanitra. C'est pourquoi je prie ce matin Zany mahatonga mivavaka amin'ity maraina ity qu'il se passe beaucoup de choses dans nos cœurs. mba hisy zavatra betsaka hitrangany ao am-pontsika. Et sans plus tarder, nous allons prier le Seigneur. Dia tsy ho taraiky intsony isika fa hivavaka amin'ny tompo a sakafo Père, taonay. nous sommes conscients de cette rencontre encore aujourd'hui. Tompo mbola tonga saina trano izahay ny amin'ity fiaonana androany ity. Nous te remercions de nous réunir autour de ta parole, Misaotra anao izahay fa ianao no nampiangona anay teto manodidina ny teninao. qui est notre nourriture pour ce jour. Izay sakafonay amin'ity androany ity. Nous prions pour l'action de ton Saint-Esprit dans nos cœurs Vavaka izahay ny amin'ny hetsiky ny fanainao masina tomponay et que nos yeux s'ouvrent à la vérité. ka hisokatra ao amin'ny famarinana ny masonay. Car nous ne voulons que de la vérité, Satria ny zavatra katsahanay dia tsisy afa-tsy ny famarinana. car elle va nous rendre libres. Satria izany no hanafaka anay. Et nous prions, Seigneur, Ary mivavaka izahay tompo que ta grâce soit avec nous. mba ho eo aminay anie ny fahasoavanao. Et nous te remercions pour ton appel. Ary misaotra anao izay ny amin'ny antsonao. Nous sommes là, prêts à écouter, à entendre Tonga eto izahay vonona hiaino la voix de ton Esprit. ny feon'ny fanainao masina. Et nous te remercions Misaotra anao izahay parce que toi, notre Dieu, tu parles à notre cœur. satria ianao ilay Andriamanitra mihitsy no miteny ao am-ponay. Quelle grâce que nous avons. Tena fahasoavana loatra zany anananay Et izay. nous te remercions, Père. Ary misaotra anao ny amin'izany Dans izy. le nom de Jésus, nous te prions. Amin'ny anaran'i Jesosy ny vavahanay. Amen. Amen. Souvent, on ne réalise pas la grâce que nous avons d'entendre la voix de Dieu. Indraindray tsy takatsika hoe manahoana tokoa ny fahasoavana izay ananantsika mareny feo an'Andriamanitra. On peut écouter les hommes Afaka mihaino olombelona isika toute la journée, mandritry ny tontolo andro ray manontolo. soit au travail, Mety hoe mivoaka avy any amin'ny nivon'ny là toeram-piasana où nous sommes. naiza misy atsika. Mais entendre la voix de Dieu, Fa ny mareny feo an'Andriamanitra, entendre Dieu nous parler mare an'Andriamanitra miteny amintsika par la voix du Saint-Esprit, amin'ny alalan'ny feo amin'ny fanahy masina, c'est quand même extraordinaire pour nous, des hommes, dia tena des hoe femmes. zava-dehibe loatra zany ho atsika lehilahy sy vehivavy. C'est quand même extraordinaire d'entendre sa voix. Tena hoe matalanjona ihany zany mare an'ny feo an'izany. C'est pourquoi nous avons besoin de prendre cela au sérieux. Zany no antony tokony mandray an'izany ampamatorana isika. D'ailleurs, nous vivons dans ces derniers temps
ao anatin'izany isika dia miaina ihany koa anatina vaninandro farany. Je pense que nous le croyons quand même. Mino angamba fa mba mino an'izany ihany nareo a. Et combien important c'est d'entendre la voix de Dieu. Ary a zava-dehibe loatra ny ahafahantsika mareny tenin'Andriamanitra. Que ce soit pour nous affermir, Mety ampamaka atsika pour zany nous enseigner la sainte doctrine, ampiorina atsika ao anatin'ny fampianarana tsy misy pour nous kilema avertir sy ampitandrina atsika des dangers qui sont devant nous ny loza zay eo anoloantsika dans ces derniers temps. amin'izao vaninandro farany zao. L'ennemi se déguise en ange de lumière. Ary ny fahavalo dia mitafy ny anjelin'ny fahazavana Il veut séduire son peuple, le peuple de Dieu. te hamitaka ny vahoakan'Andriamanitra izy. L'esprit de séduction est à l'œuvre. Efa miasa ankehitriny ny fanahy ny famitahana. Et même l'esprit de l'antéchrist est à l'œuvre. Eny fa na dia ny fanahin'ny antikristy koa aza dia efa miasa ankehitriny. Combien nous avons besoin d'être sur nos gardes Fa tena mila miambina isika et ne pas tomber dans le piège. ka tsy ho lavo ao anatin'ny fandrika. Amen. Amen. Donc ce matin, j'ai un petit message Noho izany spécialement pour les pasteurs. noho izany amin'ity marainty dia manana hafatra zay natokana ho an'ny pasteur Spécial. manokana. Amen. Amen. Pour vous encourager à servir Dieu. Mba aprisihana anareo hanompo any tompo. Et je vais vous parler des armes que vous avez. Dia iresaka aminareo ny fitaovam-piadiana zay Ou anananareo. les armes que nous sommes supposés avoir. Na ihany koa ny fitaovam-piadiana zay tokony hananantsika. Souvent quand on parle des armes du chrétien, Matetika isika rehefa miresaka ny fitaovam-piadiana kristianina on se réfère dia ndraindray ohatra ny hoe mieritreritra hoe au chapitre 6 de l'épître de Paul aux Éphésiens. mieritreritra isika fa ilay Efesianina toko faheniny zany. Mais ce matin, je veux vous parler des armes d'un serviteur de Dieu. Fa ankehitrandro amin'ny maraina dia iresaka aminareo ny fitaovam-piadian'ny mpanompon'Andriamanitra. Et pour cela, nous pouvons premièrement ouvrir notre Bible dans l'épître de Paul aux Corinthiens, Dia ao dans sa anatin'izany deuxième épître au chapitre 4. vakitsika ny Korintianina faharoa toko fahaefatra. Et ce verset va nous montrer Ary ty andiny ity dia ampiseho atsika les deux choses importantes zavatra anankiroa tena lehibe qui doivent être nos armes izay tokony ho fitaovam-piadiantsika pour servir le Seigneur. ahafahantsika manompo ny tompo. Et si nous possédons ces deux choses, Ary raha hananantsika ireo zavatra anankiroa ireo c'est suffisant. dia ampy zany. C'est suffisant pour nous servir le Seigneur Ampy zany hanompontsika ny tompo et ne pas se contenter de ce que les gens pensent. ka tsy ohatra ny hoe hiasa sainany amin'izay mety eritreretin'ny olona. Et l'apôtre Paul était comme ça. Fa ny apôstôly Paoly dia tahaka izany azy. C'était sa force. Zany no heriny. Vous savez, en passant, Hitanareo ararotiko ao anatin'izany quand vous lisez les épîtres de Paul, de Pierre, de Jacques, rehefa mamaky l'épître aux Hébreux, ny epistilin'ny Paoly, Jakoba, sy Petera sy ny Hebreo isika. nous voyons que même les épîtres de Paul sont différentes. Dia hitantsika fa na ny epistilin'ny Paoly aza dia samy hafa avokoa. Tous les autres parlent de doctrine, Ny sasany dia miresaka fotom-pampianarana, de l'attente que Dieu met sur les chrétiens. ny fiandrasana zay takian'Andriamanitra amin'ny Il y a kristianina. des mises en garde, il y a des Miss. paroles prophétiques. Misy fampitandremana, misy tenin'ny faminaniana. Mais ce qui est différent dans les épîtres de Paul, Fa ny zavatra tena mahasamihafa ny epistilin'ny Paoly, bien sûr qu'il parle de doctrine, mazava ho azy fa miresaka fotom-pampianarana izy, mais il y a une bonne partie de ces épîtres qui parlent de sa propre vie. fa misy apahany lehibe kosa ao anatin'ireny epistiliny ireny izay resany momba ny fiainany manokana. Du témoignage de sa vie, du témoignage de ses expériences. Ny fijona vavolombelon'ny fiainany sy ny traikefa ny ainany. Et c'est ça qui fait la force du serviteur de Dieu. Ary zany indrindra nefa ny tena manome tanjaka ny mpanompon'Andriamanitra. C'est ça qui fait sa force. Izany no manome tanjaka azy. Et donc on peut voir un petit peu, pas pour comparer ces apôtres, Noho izany afaka mahita isika, afaka jerentsika tsy hoe lasa ampitahantsika ireo apôstôly akory, mais qu'on a un exemple fa d'un fa- serviteur de Dieu fa afahantsika mahita ny ohatra ilay tahaka ny amina tena mpanompon'Andriamanitra qui prêche
l'évangile, izay mitory ny filazantsara, qui prêche un message izay mitory hafatra, et qui le vit en même temps, kanefa miaina an'ilay izy ihany koa miaraka amin'izany, ça nous encourage dia mampirisika antsika de faire de même. hanao an'izany ihany Et koa. ce matin, je veux que vous compreniez Ary tiako fantatrareo amin'ity marain'ity vos armes fitaovam-piaditsika afin de pouvoir vous défendre. ahafahanareo miaro tena aloha, Parce qu'un serviteur de Dieu est satria souvent persécuté, opposé. satria ny mpanompon'Andriamanitra dia matetika enjehana toerana, Et qu'est-ce qu'il doit se servir dia inona aza ny tokony ampiasainy amin'izay fotoan'izay pour démontrer que il est un serviteur de Dieu quand même. mba entiny anehoana satria anohana izy dia mpanompon'Andriamanitra ary mila maneho an'izany. Et vous allez remarquer que ça n'a rien à voir avec les choses matérielles. Dia ho hitanareo tsara fa tsy misy idiran'ny zavatra ara-materialy zany na dia ny kely On akory ne peut azy. pas se confier sur quoi que ce soit de matériel pour prouver, démontrer que nous sommes un serviteur de Dieu. Ary tsy afaka anehoana inona na inona na amin'ny zavatra ara-materialy tsika etsika anehoana fa mpanompon'Andriamanitra isika. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire là? Mazava aminareo ve zay zavatra nolazaiko zay? On ne peut pas démontrer Tsy afaka maneho isika la véracité de notre appel, de notre ministère, ny famarinana na mazava misy marina ny antsontsika produisant des choses matérielles. amin'ny alalan'ny famokarantsika zavatra ara-materialy. Ça ne va pas marcher. Tsy ahomby zany. C'est pourquoi quand nous inspectons Zany no antony hoe rehefa mamakafaka isika les épîtres de Paul, ny epistilyn'i Paoly, mais Paul ne parle pas pour lui seul. fa nefa Paoly dia tsy miresaka ho an'ny tenany manokana, Il parle de la révélation de l'évangile, mais il ne parle pas pour lui seul. miresaka ny amin'ny fanambaran'ny filazantsara izy fa tsy miresaka ho an'ny tenany manokana. C'est pourquoi la vie de Jésus Zany no antony ny fiainan'i Jesosy est un exemple pour nous. dia tena ohatra lay tahaka ho antsika. Mais en ce qui concerne le ministère Fa ny mahakasika ny asa fanompoana, le ministère des hommes pour prêcher l'évangile pour l'Église, ny asa fanompon'olombelona zay miresaka ny amin'ny mitorony filazantsara, les épîtres ny nous démontrent clairement ny epistily dia maneho antsika mazava tsara au travers du message de l'apôtre Paul amin'ny alalan'ny afatry Paoly apôstôly ses armes à lui ny fitaovam-piadiny manokana qui devraient être nos armes à nous. izay tokony ho fitaovam-piadintsika ihany koa. Allons voir cela, allons lire 2 Corinthiens chapitre 4 verset 1. Dia andao vakintsika ny Korintianina faharoa toko faefatra ny andininy Il voalohany. dit c'est pourquoi ayant ce ministère selon la miséricorde, Ary amin'izany satria manana izany fanompony zany izay araka ny nazahoanay famindrapo, il parle du ministère de l'esprit qui vient de décrire juste auparavant. miresaka izany amin'ny asa fanompony fanazy efa nifaritany tao aloha kely tao. Ayant ce ministère qui nous a été fait, nous ne perdons pas courage. Dia hoy izy hoe dia tsy ketraka izahay manana an'izany fanompona izany. Selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Hoy izy hoe zany fanompony zany araka ny nazahoanay famindrapo dia tsy ketraka. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Fa efa nilavinay ny zavatra takona mamenatra. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Ka tsy mandeha amin'ny fiendrena na manatsatso ny tenin'Andriamanitra izahay. Dedans, nous voyons deux choses que l'apôtre Paul met en avant. Misy zavatra ao zany izay avohitry Paoly apôstôly, zavatra anankiroa izy io. Il parle de sa vie, Miresaka ny fiainany izy aloha, de sa conduite, ny fitondran-tenany, la manière qu'il vit. ny fomba fiainany. Très important. Zava-dehibe loatra zany a. Et puis il parle Dia avy eo izy miresaka de la parole de Dieu. ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Il n'altère point la parole de Dieu. Hoy izy hoe zahay dia tsy manatsatso ny tenin'Andriamanitra. Donc nous voyons deux choses importantes que l'apôtre Paul mentionne. Misy zavatra anankiroa zany ao zay tena tonon'ny Paoly apôstôly. Et là où il va aller, Ary any amin'izay alehany il va défendre son ministère dia hiaro hanafatsy ny asa fanompony izy. car il y a eu beaucoup d'opposition, Satria maro loatra ny fanoherana, beaucoup de persécutions. maro loatra ny fanenjehana. Ils ont voulu même
Ary izy ireo aza dia influencer les églises, je parle des faux serviteurs de Dieu, ary izy ireo olona ireo zany dia nisy fotoana tia sarika nireo mpanompona ny fiangonana tamin'ny alalan'ireo mpanompon'Andriamanitra sandoka au sujet de l'apôtre Paul lui-même. mahakasika ny Paoly apôstôly izy tenany. Ils ont voulu détourner le cœur des chrétiens de Paul pour se tourner vers eux. te anodikodina nireo kristiana izay nanaradian'ny Paoly apôstôly izy ireo mba ho an'ny tenan'izy ireo. Et comment est-ce que Paul a réagi vis-à-vis de ses persécuteurs? Dia nanahoana nefa ny fihetsika Paoly nanoloanan'ireo nanenjika azy. C'est ça qui est important. Zay ny tena zava-dehibe Parce qu'on prêche l'évangile, satria afaka mitoro ny filazantsara on peut isika, nous accuser de tellement de choses, afaka ampangaina amin'ny zavatra maro isika. mais comment est-ce que nous allons démontrer Fa ahoana kosa no ahafahantsika maneho que notre ministère est de Dieu? fa ny asa fanompotsika dia avy any amin'Andriamanitra? Comment? Ahoana? Tout le monde peut se lever et dire, moi je viens de Dieu, Ny olona rehetra afaka miteny hoe mijoro dia milaza fa avy amin'Andriamanitra j'ai izy. l'appel de Dieu dans ma vie, Manana ny antson'Andriamanitra amin'ny fiainako. mais qu'est-ce que j'ai à démontrer? Fa inona kosa aza ny tena entiko hanehoana an'izany? Et Paul avait un message, Fa Paoly dia nanana hafatra ray, il avait la révélation de l'évangile, dia nanana ny fanambaran'ny filazantsara izy, et il parle de sa propre vie. dia miresaka ny amin'ny fiainany manokana izy. Vous savez, mes frères et sœurs, Hitanareo raha lasianabavy on pense souvent que c'est difficile de démontrer ndraindray tsika mieritreritra fa sarotra ny maneho qu'un serviteur de Dieu est vrai ou est faux. hoe tena izy ve ny mpanompon'Andriamanitra ray sa sandoka. Et moi, je pense que ce n'est pas difficile de démontrer Fa za kosa mieritreritra hoe tena tsy sarotra ny maneho que le ministère de quelqu'un est vrai, est approuvé de Dieu, hoe ny asa fanompon'ny olona anankiray ve tena izy tena katoavin'Andriamanitra, que sa doctrine est vraie. hoe marina ny fotom-pampianarany Vous savez, aujourd'hui, on peut avoir des différentes interprétations de la parole de Dieu. Hitanareo ankehitriny dia afaka dika amin'ny fomba maro ny tenin'Andriamanitra. On peut tous se servir de la parole de Dieu Afaka mampiasa ny tenin'Andriamanitra avokoa ny olona rehetra, et emmener notre propre doctrine. ary mitondra ny fotom-pampianarantsika manokana Et isika. nous savons aujourd'hui, Fa fantatsika nous ankehitriny, voyons, nous entendons mare isika mahita isika différentes doctrines. ireo karazana fotom-pampianarana. Certains vont dans une direction, Ny sasany makany amin'ny lalana anankiray, d'autres interprètent la parole de Dieu différemment. ny sasany indray mandika ny tenin'Andriamanitra amin'ny endrika hafa, Et ça emmène quelque part une division au sein de l'Église. dia lasa anoany zany mitarika ihany fizarazarany eo Donc, anivon'ny fiangonana. comment montrer que celui-là est vrai ou que celui-là est vrai? Dia ahoana zany no ahafahantsika maneho fa ny anankiray marina ary ny anankiray sandoka. Et c'est ça que je voudrais partager un petit peu avec vous ce matin. Zay ny tena tiako hifampizarana kely aminareo amin'ity maraina ity, Parce que l'apôtre Paul s'est défendu. satria Paoly apôstôly dia niaro Il a tena, défendu son apostolat. tena niaro ny asa fanompon'ny maha-apôstôly azy izy. Et à chaque fois qu'il défendait son apostolat, Ary isaky ny miaro ny asa fanompony izy, il parlait de la puissance de l'évangile qu'il transportait. dia miresaka izy ny amin'ilay herin'ny filazantsara zay La entiny ao anatiny. puissance de l'évangile Ny herin'ny filazantsara qui a un pouvoir Il s'est- de transformer, de changer les vies. izay manana hery sy tanjaka afaka hanova fiainana maro. Alors, allons ouvrir la parole de Dieu un petit coup. Tiens Dans donc. Éphésiens chapitre 4, le texte que nous avons lu hier. Sokafantsika ny Efesiana toko faefatra ilay andininy vakintsika maly Parce qu'on a besoin de connaître et de savoir et d'accepter le but de notre message. satria mila fantatsika ekentsika ny tanjony hafatsika. Si nous voulons savoir que notre message est vrai, Raha tena tiatsika ho fantatra tokoa fa tena izy ny afatra torintsika, nous avons besoin de l'appuyer dia mila toanatsika zany vers le but de notre message. makany amin'ilay tanjony tena afatra torintsika. Pourquoi nous prêchons cela? Fa maninona isika no mitory an'izy io? Pour quelle raison que j'emmène une doctrine dans l'Église? Inona no antony hitondrako fotom-pampianarana eo anivon'ny Et fiangonana? cette raison-là Ary io antony io, devrait démontrer io tokony haneho si notre message est vrai ou non. raha tena marina na sandoka ny hafatsika. Alors nous lisons Éphésiens chapitre 4, Dia vakintsika ny Efesiana toko faefatra à partir du verset 12. manomboka eo amin'ny andininy faharoambin'ny folo. Allons lire le verset
verset 11. Dovaka itsika ny andin'ny faraky ambin'ny folo. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 5 ministères, d'accord? Le asa fanompona 10 a sasany apôstôly, ny sasany mpaminany, ny évangélista, ny sasany mpiandry ary mpampianatra. Pour quelle raison? Inona no antony? Qui devrait être le but de notre message. Io zany a tokony ho tanjony ny afatra torisika. On est d'accord? Manaiky isika. Donc pourquoi il donne les ministères? Pour le perfectionnement des saints. Noho izany inona no antony a nanomezany andreo asa fanompona 10 a ho fanatanterahana ny olo-masina. En vue de l'œuvre du ministère. Makasika ny asa fanompona Et zany. de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Ho amin'ny asa fanompona amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy mandrapahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny À zanak'Israël. l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny alehiben'ny fahafenoan'i Kristy. Voilà la raison. Io zany a ny tanjony, ny antony. La raison du message que nous devons porter. Io zany ny antony lay afatra zay tokony atoritsika. Ça doit avoir un but final. Misy tanjona farany zany. Et le but final de notre message, Ary ny tanjona farany ny afatra ny de la afatsika révélation que nous transportons dans notre cœur, amin'ny alalan'ilay fanambarana zay entintsika ao anatin'ny fotsika, c'est très bien écrit dans ce texte dia tena voasoratra mazava ao anatin'io andinina io zany que notre message, fa ny afatsika ozy ce que nous prêchons, ce que nous transportons, zay toritsika zay entintsika ao anatsika a pour but de perfectionner le peuple de Dieu. dia manana tanjona anankiray dia ny anatanterana ny vahoaka an'Andriamanitra. C'est-à-dire d'emmener le peuple de Dieu dans une maturité spirituelle. Izany hoe tarika ny vahoaka an'Andriamanitra ho tonga amin'ny famatorana ara-panahy. C'est pourquoi c'est par les fruits que nous allons toujours Izany pouvoir conclure. izany no antony hoe ny zavatra rehetra dia miseho hita amin'ny alalan'ny vokatra. Si ce que nous prêchons Raha zay ne zavatra porte pas les toritsika, fruits de ce que nous venons de lire, raha ohatra ka ny zavatra toritsika tsy manome an'ny vokatra zay vovakiantsika notre teo io, message dia ny afatsika amin'izay fotoan'izay est faux. dia sandoka. Parce que le fruit de notre message, le but final de notre message, Satria- doit être le perfectionnement des saints. Satria ny vokatra sy ny tanjona farany ny amin'ny afatra toritsika dia tokony ho tonga amin'ny fanatanterahana ny olona masina. Des hommes et des femmes qui sont bien fondés, bien ancrés, Reo lehilahy sy vehivavy zay olona tena hoe tafiditra tsara, des hommes et des femmes de maturité spirituelle, reo lehilahy sy vehivavy ao anatina famatorana ara-panahy, des hommes et des femmes qui peuvent manifester, transmettre un parfum, le parfum de Christ, ny lehilahy sy vehivavy anankiray zay mitondra sy afaka mampita ny andry Kristy, qu'ils marchent dans la sanctification, qui marchent dans la pureté, qui Ils a- marchent dans la justice de Dieu, izay mandeha amin'ny famasinana, mandeha amin'ny fahadiovana ary mandeha amin'ny famarinan'Andriamanitra. des hommes et des femmes qui sont délivrés de plus en plus de leur captivité, de leur péché, Lehilahy sy vehivavy zay afaka tsikelikely ao anatin'ny zavatra zay mamatotra azy sy mambabo azy. Mes frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle, dans un moment dans ma vie, dans le ministère, j'ai voulu tout arrêter. Zany no antony raha lasanabavy nisy fotoana tao anatin'ny fiainako tao anatin'ny asa fanompona tena tiako atsahatra ny zavatra rehetra. La bonne et simple raison, c'est parce que je ne voyais pas le peuple de Dieu et moi-même grandir spirituellement. Ny antony dia tsotra satria tsy nahita an'ireo vahoaka an'Andriamanitra ary tsy nahita ny tenako ny tombo. Être fort et vaincre le péché. Tena hoe natanjaka ka afaka nandresy ny Et ota marcher dans la victoire. ary nandeha tamin'ny fandresena. C'est ça qui m'a découragé, Azany nakivy au ahy point où j'ai voulu tout abandonner. ka tonga hatramina sehatra tena hoe afohy ny zavatra rehetra. Mais grâce soit rendue à Dieu Fa voninahitra ho an'Andriamanitra qu'un message, fa nisy afatra ray, une lumière, fahazavana ray, une petite révélation tena fanambarana kely a anankiray commencé à pénétrer mon cœur. izay nanomboka nahazo ny foko.
Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vivre ce message, ary nanomboka teo a nanomboka niaina an'izany afatra à zany prêcher ce message nitory an'izany afatra zany et voir le fruit de ce message. ary nahita ny vokatra io afatra io. Et je comprenais que pendant des années, ary fantatra hoe tao anatin'ny taona maro je prêchais des choses, dia nitory zavatra sasatsasany aho mais je ne voyais pas le fruit. kanefa tsy nahita vokatra. Et considérant l'appel de Dieu dans ma vie, namelanja ny antson'Andriamanitra teo amin'ny fiainako que devrais-je voir dans la vie du peuple de Dieu et dans ma propre vie à moi? hoe inona ny zavatra tokony ho hitaka eo anivon'ny fiainan'ny vahoaka an'Andriamanitra sy eo amin'ny fiainako La manokana. force de Paul, Ny tanjaky Paoly zany, la force de cet homme ny tanjaky io lehilahy io était de présenter un message dia ny an'olotra afatra anankiray qui non seulement bouleversait, touchait, changeait la vie du peuple de Dieu, dia tsy vitany hoe nanotsikootsina sy nanisy fanampy teo amin'ny fiainan'ny vahoaka an'Andriamanitra, mais il vivait ce message personnellement. fa tena niainany manokana mihitsy aloha io afatra io. La révélation du message qu'il avait, Ny fanabaran'ilay afatra zay voarainy il était prêt à s'identifier à cela. dia tena vonina izy ny anaka an'izany. C'est pourquoi nous lisons les épîtres de Paul. Zany mahatonga antsika mamaky ny epistiliny Et je vous ai dit que souvent nous voyons comment il a vécu dans le ministère. ary efa nilazako anareo hoe toy ny ahoana ny fomba fiainany tao anatin'ny asa fanompony, Et sa vie ary ny était fiainany le reflet dia taratry ny du message qu'il avait reçu de Christ. dia taratry n'ilay afatra zay voarainy avy amin'ny Kristy. Mais nous ne pouvons pas arrêter là. Fa tsika nefa tokony tsy On ne hijanona peut eo, pas arrêter dans le sens où on prêche un évangile Tout et comme- ça nous porte des fruits à nous, mais pas le peuple de Dieu. dia tsika zany tokony tsy mijanona eo anivona filazantsara hoe mitory afatra isika dia mijanona ho fahalalana ho atsika fotsiny zany kanefa tsy mitondra vokatra ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra. C'est comme ça qu'on va reconnaître Fa amin'ny le vrai alala message de Christ. no tena ahafantarantsika ny tena afatry Kristy marina. Parce qu'on peut emmener ce message pour notre vie, Ça- mais ce message n'a pas de pouvoir de changer le peuple de Dieu. Satria afaka hoe voaraintsika ho amin'ny fiainantsika manokana fotsiny zany afatra zany kanefa tsy vitantsika ny manova ny vahoaka C'était an'Andriamanitra. ça qui faisait la force de Paul. Fa izany nitondra tanjaka tao anatin'ny Paoly. Il prêchait un message, Nitory afatra izy il était l'exemple de ce message, ary izy mihitsy ny ohatra ilay tahakany et amin'io ce afatra io. message bouleversait le peuple de Dieu Ary io afatra io dia nampitsombadika ny et vahoaka les emmenait à an'Andriamanitra se perfectionner dia lasa tonga ho amin'ny fahataterana ny vahoaka Agrandir. an'Andriamanitra. Nitombo izy ireo dans la foi, tamin'ny à finoana, pouvoir se tenir afaka nijoro dans les moments durs des épreuves. eo anivona fotoatsarotra sy Il fitsapana. vivait le message de la croix de Christ. Tena nitory ny afatry Kristy izy ireo L'Église se transformait. ary niova ny fiangonana. C'était ça la force de Paul. Zany ny tanjaky Pour Paoly. se défendre contre ses détracteurs. Tena hoe niady a sy nanohatra niaro tena tamin'ireo a mpanenjika Si azy. vous prêchez le vrai message, vous serez opposé et vous serez persécuté. Raha ohatra ianao ka mitory an'ilay tena afatra dia tsy maintsy ho enjehana sy Mais toerana. comment est-ce que vous allez vous défendre? Comment? Comment est-ce que vous allez vous défendre? Quelle arme que vous avez? Kanefa ahoana ny fomba hiarovanao tena? Afaka karina kely. Quelle arme que tu as? Tu es In- pasteur. in- Quelle arme que tu as pour In- te défendre? Inona ny fitaovam-piadiana anananao amin'ny maha-pasteur anao hiarovanao tena? Vous comprenez ce que je dis? Azonareo ve ny tiako lazaina? Et on peut prêcher l'évangile et on n'a aucune arme. Fa afaka mitoro filazantsara tsika nefa Aucune arme spirituelle. tsy manana fitaovam-piadiana dia fitaovam-piadiana C'est pourquoi ara-panahy. les gens prêchent la prospérité aujourd'hui. Azany no antony mahatonga ny olona mitory ny afatry ny fanambinana ankehitriny. Ils le prêchent pour eux-mêmes, Mitory ho an'ny tenany izy tsy inona. mais le peuple de Dieu ne profite pas. Kanefa ny vahoaka an'Andriamanitra dia tsy mahazo tombony amin'izany. Ils sont les seuls qui profitent d'un message. Fa izy ireo ihany ny tenany manokana no mahazo Ils tombony sont les amin'izany. seuls qui s'enrichissent. Ary izy ireo no manan-karena amin'ny Ils alalan'izany. sont les seuls qui vivent dans le bien. Izy ireo a no mandray a ny Ils sont les zava-tsoa. seuls qui possèdent tout ce qu'ils veulent. Izy ireo ihany no mandray sy mahazo an'ireo zavatra Mais le iriny. peuple de Dieu en souffre Fa ny vahoaka an'Andriamanitra kosa et dia ne mijaly. vit pas le message qu'il prêche. Ary a tsy miaina n'ilay afatra zay torian'ireo pasteur zany.
On saisit? On comprend? Azonareo ve? En d'autres mots, c'est un message vide. Raha atao amin'ny teny hafa zany dia afatra pokaty io. Je profite de ce message par toutes sortes de techniques et de manières que je peux mettre ma main dans les poches du peuple de Dieu. Ohatrany hoe mahazo tombony ahy zany amin'ny alalan'io afatra io satria afaka miditra any am-paosin'ny vahoakan'Andriamanitra ny tanako. Ma doctrine me profite moi. Ny fotom-pampianarako dia azahoako tombony manokana. Mais le peuple de Dieu s'appauvrit. Fa ny vahoakan'Andriamanitra dia memahantra. Mais allez partout, je voyage suffisamment pour connaître ça. Mino fa fantatrareo zany nareo mba mitety toerany. Je voyage suffisamment pour voir l'état du peuple de Dieu. Tena mitety tany matetika dia hitako ny toetran'ny vahoakan'Andriamanitra. Et des pasteurs prêchent des messages, prospérité, comment tu peux multiplier ceci, cela. Dia lasa mitory afatry ny fanambinana amin'ny pasteur ohatra ny ahoana ny ahafahanao mampitombo an'ity sy ity. Et ils ont des techniques. Dia manana teknika izy ireo. Ils ont des techniques pour que le peuple de Dieu donne. Manana teknika izy ireo ahafahan'ny vahoakan'Andriamanitra manome. Ils emmènent des fausses promesses. Dia ohatrany hoe mitondra fampanantenana diso. Faux parce que le peuple de Dieu ne peut pas avoir ce qu'il est en train de promettre. Sandoka satria tsy mahavoaray an'ilay ampanantenaina izy ireo Et de toute vahoakan'Andriamanitra. manière, ils ne sont pas en train de promettre le but de notre message. Ary ny tena marina aza dia tsy mampanantena an'ilay tanjony afatsika izy ireo. C'est le perfectionnement du peuple de Dieu. Dia ilay fanatanterahana ny C'est vahoakan'Andriamanitra. ça le but de notre Fa message. izany ny tanjony afatsika. Ce n'est pas des choses que nous voyons, que nous touchons, que nous pouvons posséder. Tsy zavatra hitatsika na mety ho azotsika na azo tsapahitanana. C'est pourquoi je vous ai dit au début Zany no antony natonga ny teny que anareo ce tany n'est pas très am-piandohana. compliqué de faire la différence entre le vrai et le faux. Fa tsy sarotra ny manavaka ny tsara sy ny sandoka, ny izy sy ny sandoka. Le vrai message va emmener le peuple de Dieu à se perfectionner, Ny tena afatra dia hitarika ny vahoakan'Andriamanitra ho amin'ny fahataterahana, à entrer dans une maturité spirituelle, hiditra ao anatina famatorana ara-panahy, marcher selon la sanctification, mandeha amin'ny famasinana, dans la pureté de cœur, ao anatina fahadiova-po, arrêter de se battre, hitsahatra tsy ady intsony, avoir une famille et un couple unis. manana ankohonana izay tafakambana iray. Vous êtes en train de saisir ce que je suis en train de dire? Azonareo ve ny zavatra tiako apita aminareo? Un serviteur de Dieu a besoin d'avoir une âme Ny mpanompon'Andriamanitra dia tokony hanana fitaovam-piadiana pour se défendre contre ses persécuteurs et ses détracteurs. mba ahafahan'izy ireo miaro tena amin'ireo mpanenjika azy sy mpanaratsy azy. Si quelqu'un s'oppose au message que je porte, Raha misy olona anankiray manohatra ny afatra izay toriako ou que vous portez, na izay torianao, il y a deux choses. satria misy zavatra anankiroa ao. Vous démontrez que votre message est Ma- en ligne avec le but de ces ministères. Comment? Vous démontrez que ce message est vraiment le but de les ministères qui ont été donnés. Mampifanitsy zany nareo ny afatrareo hoe mifanaraka amin'ny tanjon'ilay asa fanomponato ve? Et en même temps, Ary miaraka amin'izany voilà ma vie. dia hito ny fiainako. Tu peux pas te défendre sans ta vie. Tsy afaka miaro tena ianao raha tsy ny fiainanao aloha nefa. C'est pourquoi Paul et tous serviteurs de Dieu doivent avoir deux armes, son message et sa vie. Zay mahatonga Paoly apôstôly manana fitaovam-piadiana anankiroa dia ny afany ary ny fiainany. Ton message, Ny afatra ao, pourquoi? inona Tu no prêches? antony? Mitory ianao, Pour quel but? inona ny tanjona? Quel est le fruit de ton message? Inona ny vokatry ny Comment le afatra ao? peuple de Dieu grandit? Ohatry ny ahoana ny tombon'ny Comment il s'affermit? vahoakan'Andriamanitra? Ohatry ny ahoana ny jorony? Comment il se détache de son péché? Ohatry ny ahoana ny fomba fialany amin'ny Comment otany? il se sépare de ce monde? Miala amin'izao ty zao tontolo zao ty izy. Voilà mon message. Zay ilay afatra. En ligne avec le but
izay des mifanitsy ministères qui ont été donnés par Jésus lui-même. izay mifanitsy mifanaraka amin'ilay asa fanompoana izay nomeny Jesosy izy tenany. Deuxièmement, Ny faharoa ma vie. dia ny fiainako. Paul dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 3, Zao ny ambaram-Paoly amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo. tu as suivi de près mon enseignement, Ianao izy dia efa nanaraka ny fampianarako akaiky, ma conduite. ny fitondratenako. Vous vous souvenez de ce mot qu'on a vu tout à l'heure? Tsaronareo ve zany teny izay hitantsika teo zany? Quand Paul a parlé de la conduite et de la parole de Dieu. Fa i Paoly dia niresaka ny amin'ny fitondratena sy ny tenin'Andriamanitra. Et Paul dit à Timothée, tu as suivi de près mon enseignement et ma conduite, Dia hozy izy Paoly ianao dia efa nanaraka tsara ny fampianarako sy ny fitondratenako, ma vie, ny fiainako zany. ma constance, mes persécutions, mes souffrances. De Timothée 2 Timothée chapitre 3. toko fahatelo any andinin'ny fahafolo. Fa ianao kosa dia efa nanaraka tsara ny fampianarako, ny fitondrantenako, ny fisainako, ny finoko. Qu'est-ce que Paul dit? Na ny ambaran'ny Paoly eto? Tu as entendu, tu as suivi mon enseignement, Efa nare ianao a nanaraka ny fampianarako, tu as suivi ma conduite, narahanao ny fitondrantenako, mes afflictions, ny fahoriako, mes persécutions, ny fanenjehako, ma conduite, ma foi, ny ma persévérance. finoko, ny faharetako. Voilà comment Paul se défendait. Ohatr'izany zany a niarovan'ny Paoly tena. Allons relire 2 Corinthiens chapitre 3 que nous avons mentionné hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus. Ndao vakitsika ny Korintianina faharoa toko fahatelo izay efa mivakitsika maly sy afaky maly tsy tsaroko intsony. Paul va dire aux Corinthiens, vous êtes le sceau de mon apostolat. Hozy izy Paoly milaza tamin'izy ireo hoe ianareo a no ohatrany hoe mariky ny maha-apôstôly a, ny asa fanompoko zany. Le sceau, Tombo-kase. ce que vous êtes, Maizy ianareo c'est le fruit de l'enseignement que je vous ai emmené. dia vokatry ny fampianarana C'est le zay fruit. nampianariko anareo. C'est le fruit du message que je vous ai porté. Vokatry ny hafatra zay nitoriako anareo. C'est comme cela que votre vie a été changée. Ary tamin'ny alalan'izany nahafahan'ny fiainanareo niova. Donc dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 1, Ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahatelo ny andininy voalohany. commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Moa midera tena indray va zahay sa toy ny sasany ka mila epistily filazantsoa anay ho aminareo na avy aminareo. Donc, est-ce que vous avez besoin d'une lettre de recommandation de la part de quelqu'un au sujet de notre vie? Noho izany hoe mila ohatrany hoe filazan'olona hafa ve ianareo zay vao ho fantatrareo ny fiainanay? Ce que vous êtes, c'est à cause de moi qui dit. Fa ozy izy hoe matoy ianareo toy izao dia noho izao izy izy. Lisez le verset 2. Dia jere tsara ny andinin'ny faharoa. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs. Ianareo no epistilinay voasoratra atao am-ponay. Vous êtes devenus le produit de la révélation qu'il y a dans notre cœur. Ianareo izy izy no vokatry ny fanambarana zay nentinay tao am-ponay. Vous êtes le produit Ianareo no vokatra du message de Christ ny afatry Kristy qui est dans notre cœur. izay entinay ao am-ponay. Donc Paul met en avant son message. Noho izany Paoly a dia mampivoatra ny hafany aloha. Le peuple de Corinthe commençait à être troublé Ohatrany hoe ny ozongozona zany reto vahoakan'ny Korinto ireto par de faux ministères. tamin'ny alalan'ireo asa fanompoana sandoka. Et Paul leur rappelle Dia niantso azy ireo Paoly du message qu'ils ont reçu de lui, ny amin'ny afatra zay voarain'izy ireo avy qui aminy. était comme une lettre écrite dans son cœur à lui. Izay a tahaka ny epistily voasoratra tao am-pony aloha voalohany C'est la indrindra. révélation qu'il a reçue de la part de Jésus lui-même, Dia ilay fanambarana voarainy avy amin'ny Jesosy izy qu'il tenany. mentionne dans le livre des Galates au chapitre 1 au verset 11. Izay a ambarany ao amin'ny Galatiana toko voalohany andininy faraky ambin'ny folo.
Il dit, ce que j'ai reçu ne vient pas de l'homme et je ne l'ai appris de personne. ozy izy zay rehetra voaraiky dia tsy avy amin'olombelona ary tsy nianarako avy amin'iza na Mais par une amin'iza révélation de Jésus-Christ lui-même. fa avy amin'ny fanambaran'i Jesosy Kristy izy tenany. Et c'est ça qu'il vient dire aux Corinthiens. Zany zavatra ambarany any Korintianina eto. Ce que vous êtes, Maizy anareo c'est le produit de ce qui a été écrit dans mon cœur par le Seigneur lui-même. C'est mon message. dia vokatry ny afatra zay ny tompony nametraka an'izany tao anatiko a dia zany ny afatro. C'est ça la preuve de mon apostolat. Zany ozy izy a no pirofo ny asa fanompoko. C'est ça qui prouve Izany la manapirofo véracité de mon appel. ny mamarina ny asa fanompoko ny Mon antsoko. message a bouleversé votre vie. Ny afatro dia nampitsombatika ny Et ce que fiainanareo. vous êtes est le produit de ce que le Seigneur lui-même s'est révélé à mon cœur. dia ny matoy anareo toy izao a dia vokatry ny zavatra zay nambaran'ny tompo izy tenany tato amiko. Les Corinthiens commençaient à être un peu dans la balance. Ohatrany hoe lasa ny ilaila zany a reto Korintianina reto. Regardez 2 Corinthiens, Korintianina faharoa jereo tsara. chapitre 11. Toko faraiky ambin'ny folo. Paul leur dit qu'ils ont reçu un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit. Ozy izy Paoly izy ireo dia nandray Jesosy hafa fanahy hafa ary filazantsara hafa. Au chapitre 11. Andininy toko faraiky ambin'ny folo. Comment est-ce qu'ils ont reçu ça? Ohatry ny ahoana ny fomba nazahoan'izy ireo an'izany. Il dit, vous avez accepté un autre évangile, Lasa un autre Jésus, un autre esprit. ozy izy hoe nandray Jesosy hafa ianareo filazantsara hafa ary fanahy hafa. Paul dit, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Chapitre 11, verset 2. Andininy faharoa fa fahasari-piaro araka an'Andriamanitra ny mahasari-piaro ahy aminareo. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux, Fa nataoko fofombadina lehilahy iray ianareo pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. mba hatolotra tahaka ny virjina madio an'i Kristy. Encore une fois, il parle du but. Mbola miresaka Le an'ilay but tanjona de indray son izy. message. Miresaka ny tanjony C'est pas hafa. pour remplir ses poches. Tsy hoe akory a ameno'ny posiny C'est pour emmener le peuple de Dieu fa hitarika ny vahoaka an'Andriamanitra à la perfection, makany amin'ny à fahatatera, la sanctification, makany amin'ny à fahamasinana, la vérité, makany amin'ny à la fahamarinana, justice. any amin'ny fahamarinana. Je vous ai présenté, Natolotra ianareo ça izy qui dit, Zany à Christ lazainy comme un hoe, seul époux. ho fofombadina lehilahy ray Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève tahaka namitany menaranany Eva par sa ruse, tamin'ny fitaka zay nataony laingany, je crains que vous aussi, il dit, dia matahotra sao ianareo koa izy vos pensées ne se corrompent dia sy mba hiala amin'ny fahitsy-po et ne se sy ny fahadiovana amin'ny détournent Kristy, de la simplicité de Christ. ka hiala ianareo a amin'ny verset combien Verset 3. fa matahotra fandraony sainareo sy mba hiala amin'ny fahitsy-po sy ny fahadiovana amin'ny Kristy. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus Fa raha misy tonga ka mitory Jesosy hafa izay tsy que celui nitorinay, que nous vous avons prêché, izay tsy nitorinay, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, na ianareo mandray fanahy hafa zay tsy niraisinareo, ou un autre évangile na que celui que filazantsara vous avez hafa, embrassé, na filazantsara hafa zay tsy niraisinareo, vous le supportez bien. ay tsara ny andeferanareo Vous am'zany. l'acceptez. Ekenareo zany, Descendez un petit peu plus bas. dia jerenareo tsara ny ambanimbany. Allez au verset 13. Vakeo ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Fa apôstôly sandoka izy ireny, Ces persécuteurs, ces détracteurs, ireo mpiasa mamitaka, qui l'accusaient de vivre selon la chair. izay a ny ampangazy iaina amin'ny ara-nofo. Des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ, Mpiasa mamitaka ka dia mampiova ny endry no tahaka ny apôstôlin'ny Kristy. déguisés, Ohatrany hoe mitafy zany, mody mitafy. déguisés en apôtres de Christ. Mitafy a manana endrika ho tahaka ny apôstôlin'ny Kristy. Et cela n'est pas étonnant, Ary tsy mahagaga nefa zany. parce que Satan lui-même Satria na satana izy tena ny aza se déguise en ange de lumière. dia
mitafy ihany koa mampiova ny endriny tahaka ny anjeliny mazava. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Koa tsy zavatra lehibe tsy akory raha ny mpanompony koa no mba mampiova ny endriny tahaka ny mpanompony fahamarinana nefa ny farany ho araka ny asany ihany. Vous savez comment c'est facile de se détourner du vrai évangile? Hitanareo mora foana no afahantsika miala Du amin'ny vrai tena message de filazantsara. Christ. Lay tena afatry Kristy. Mais Paul Fa Paoly a tenu ferme. dia tena nijoro. Et à chaque fois qu'il avait besoin de rassurer les Corinthiens Ary isaky ny te hampahazo antoka an'ireo Korintianina izy et de rassurer les Galates, ary hampahazo antoka ny Galatianina qui eux aussi étaient en train de se détourner du vrai évangile. izy ireo ihany koa izay efa vily niala tsikelikely tamin'ny filazantsara tena izy. Ils avaient commencé par la foi, ils Nanomboka étaient en train tamin'ny de finoana se izy terminer par la loi. nanomboka tamin'ny finoana izy ireo fa ny farana tany amin'ny lalàna, ny afara tany amin'ny lalàna. Donc ce que Paul est en train de dire là, Noho izany zavatra ambaran'ny Paoly eto a, c'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. ianareo izy izy no epistilinay a, ny vakinay a, vakin'ny olona rehetra. Tout le monde connaît notre message. Ny olona rehetra zany a dia mahafantatra ny Tout le afaka. monde connaît ce que nous avons prêché. Ny olona rehetra dia mahafantatra ny zavatra torianay. Et vous êtes manifestement une lettre de Christ. Ary ianareo a dia epistilin'i Kristy. Amen. Amen. Donc il vient emmener la véracité de son message qui est une lettre de Christ. Noho izany izy a dia tonga anambara ny mahamarina ny afatiny a izay epistilin'i Kristy. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, à nous, ce message. Ianareo no epistilinay voasoratra atao am-ponay a dia ilay afatray zany. Et vous êtes donc, pas la lettre qui vient de l'homme, Il y en une a- lettre de Christ, Fa ianareo zany a tsy ohatrany hoe epistily avy amina olombelona fa epistilin' Kristy. écrite par notre ministère. Voasoratra atao am-ponay sady fantatra sy vakin'ny olona rehetra. Voilà comment il vient se protéger, Za- il vient se défendre. Zany zany a no nentiny a ny arovany tena. Écrite avec l'esprit, par l'esprit de Dieu. Fansoratana tamin'ny fanan'Andriamanitra velona. Amen. Amen. Et quand l'homme de Dieu peut venir démontrer la véracité de son message, Rehefa misy a lehilahin'Andriamanitra anankiray tonga izy ampiseho any mamarina ny afany tokoa. et regardez ce qui se passe dans 1 Corinthiens. Dia jere tsara ny zavatra mitrango amin'ny Korintianina voalohany. Il est extraordinaire cet homme. Tena mahatalanjo nyity lehilahy ty. 2 Corinthiens ou 1 Corinthiens? Dans chapitre 10, 2 Corinthiens chapitre 10. Korintianina faharoa toko fahafolo. Ah, il va défendre son ministère encore là. Eto zany Paoly a dia mbola hiaro a ny asa fanompony any. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Verset. Verset 3. On revient le verset 2. Ndovaka itsika ny andininy Je vous faharoa. prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse, Dia mangataka aho mba tsy ho sa rehefa tonga amin'ny fatokina izay kasaiko asahina amin'ny sasany. dont je me propose d'user contre quelques-uns Izay manao anay a ho mandeha araka ny nofo. qui nous regardent comme marchant selon la chair. Izay manao anay a ho mandeha araka ny nofo. Marchant selon la chair. Mandeha manao anay hozy izy mandeha Si araka nous ny nofo. marchons selon la chair, Fa na dia velona araka ny nofo azy izahay. si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Fa na dia velona amin'ny nofo azy izahay a dia tsy mba miady araka ny nofo. Car les armes avec lesquelles nous combattons Fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadian'ny ne tafika ay. sont pas charnelles, Dia tsy avy amin'ny nofo zany. mais elles sont puissantes
par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. fa mahery amin'Andriamanitra andrava ny fiarovana maso. Et nous renversons les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay atsangana nohatra ny fahalalana an'Andriamanitra Et izahay. nous emmenons toute pensée à l'obéissance de Christ. Ka mamabo ny hevitra rehetra naika ny Kristy. Quelles sont ces armes? Inona zany ny fitaovam-piadiana? Qu'est-ce qui est puissant pour renverser les forteresses? Inona ny zavatra matanjaka indrindra andravan'ireo fiarovana mafy? Pour emmener toute pensée à l'obéissance de Christ. Ka amabo ny saina rehetra anaika ny Kristy ozy izy. C'était son évangile. Dia ilay filazantsarany io, C'était son message. ilay hafany. Il connaissait, il comprenait le pouvoir et la puissance de cet évangile pour emmener les chrétiens à rester dans le plan. Fantany ny tanjaka sy ny herin'io filazantsara io izay hitarika ny kristianina ho ao anatin'ny drafitra. Amen. Alors tu dis que je marche selon la chair. Dia ozy izy ianao hoe izay dia velona araka ny nofo. Mais moi je viens te montrer Fa za kosa ozy izy maneho que aminareo par mon message, fa tamin'ny alalan'ny hafatro puissant est-il izay matanjaka ozy izy pour renverser toutes les forteresses, mahery vaika andravana ny fiarovana mafy rehetra, pour ramener votre pensée à l'obéissance de Christ. ka amabo ny hevitra rehetra naika ny Kristy. Et c'est fort quand même, Paul. Ary tena mahery vaika ihany zany ao anatin'ny Paoly. Il avait une assurance Tena nanana antoka izy tao dans le anatiny message qu'il transportait. tamin'ny alalan'ny hafatra izay nentiny tao aminy. Amen. C'est pourquoi il le défendait. Ary zany no antony ny Et quand on arovany voit sa amin'izany. vie, Ary rehefa mijery ny fiainany sa isika vie est le produit. dia ny fiainany dia vokatra. Paul prêchait le message de la croix de Christ. I Paoly dia nitory ny hafatry ny hazo fijalian'i Kristy. Et sa vie était une transformation. Ary ny fiainany dia tena hoe fiovana. Si vous lisez 2 Corinthiens, le chapitre 6, chapitre 11, chapitre 10, chapitre Raha 4, mamaky ny Korintianina toko fa enina isika sy ny fahafolo sy ny sisa, vous verrez comment il identifiait sa vie aux souffrances de Christ et à la mort de Christ. dia hitantsika fa mampanahaka ny fiainany amin'ny fijalian'i Kristy sy ny fahafatesan'i Kristy. Donc sa vie, Noho izany ny fiainany, sa conduite, ny fitondrantenany, son style de vie, ny fomba fiainany, tout ce qui se passait en lui ny zavatra rehetra nitranga tao aminy, était le produit vokatry de ny l'obéissance et de la soumission au message qu'il avait reçu de Dieu. ny vokatry ny fanekena sy ny fakatoavan'ilay hafatra izay voarainy. Donc, Noho izany mon arme, ny fitaovam-piadiako, mes armes, c'est quoi? inona moa ny fitaovam-piadiana? J'ai un message. Manana hafatra aho. Ce message a transformé ma vie Ary io hafatra io dia nanova ny fiainana. en ligne avec le but Izay mifanitsy tamin'ilay de ma tanjona, prédication. tanjon'ny toriteniko. Nous avons vu, Éphésiens chapitre 4, Fakitsika teo ny Pour le Efesiana toko perfectionnement des faefatra, mba ho fanatanterana ny en vue de olo-maso, l'œuvre du ministère. mba ho amin'ny asa fanompoana ozy izy. Amen. Donc, Azonareo, ma vie ho an'ny fiainako est le fruit, ary ny la vokatra transformation de ma vie est le fruit de mon message. ny fiovan'ny fiainako zany dia vokatry ny hafatra toriko. Donc, ma conduite Noho izany fitondrantenako aveo est le fruit de mon message. dia fitondrantenako zany dia vokatry ny hafatra ny toriko. Et on ne pouvait pas lui pointer du doigt Ary tsy afaka nanolo tanana azy en ce qui concerne sa vie de sainteté, de justice et de vérité. mahakasika ny fiainana zay tao anatin'ny famasinana sy ny fahamarinana. Au fait, tous ces détracteurs étaient jaloux, Ny tena marina dia nialina azy ireo mpanenjika azy, jaloux de lui, nialina azy, de sa conduite, de sa vie, de son ministère. nialina ny asa fanompony ny fiainany, Et ils essayaient de trouver tout le temps un moyen ka nitady fomba maro foana izy ireo pour le détruire. amintehana Mais azy. à chaque fois, Paul, Kanefa Paoly il tirait son arme. dia namoaka ny fitaovam-piadiany Mon message tamin'ilay a hafatra transformé ma vie. izay nanova ny fiainako Et izy ce izy. même message que je prêche Ary io hafatra izay toriko io a ihany transformé votre vie. dia hanova ny fiainanareo. Donc mon message Noho izany ny hafatra est vrai. dia marina. Amen. Et ma conduite Ary ny fitondrantenako est en ligne dia tena mifanitsy
C'est pourquoi Paul dit dans Thessaloniciens, zay mahatonga Paoly milaza Allons amin'ny lire ce Tesalonianina ndao vakintsika le andininy a allons-y le texte au chapitre 4. Tesalonianina toko faefatra. Et ces détracteurs, ils venaient prêcher toutes sortes de trucs. Reo mpanenjika azy de torotoro zava-poana. Si vous voulez être sauvé, il vous faut la circoncision de la chair. Raha teo voavonjy anareo izy izy de mila forana ara-nofo. Si vous voulez avoir l'approbation de Dieu, Raha tianareo no ankatoavin'Andriamanitra retournez à la loi. de miverena ny milalàna. Le livre des Galates. Zany ny ambarany ao amin'ny bokin'ny Galatianina. En passant, c'est comme ça que Paul dit, Raha rotona ihany zao nolazain'ny Paoly hoe je m'étonne gaga aho que vous vous détournez si promptement fa niala faingana ianareo de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu à un autre évangile. izay niantso anareo niala faingana tamin'izay niantso anareo ka niala tamin'ilay tena filazantsara Je suis étonné. ianareo. Tena gaga aho izy Paoly. Et il a dit, et vous Galates dépourvus de sens, De hozy izy ry Galatianina dala qui vous a fasciné? fa iza ny namabo anareo? Qui est venu vous séduire? Iza ny namitaka anareo? Donc 1 Thessaloniciens chapitre 4, Tesalonianina voalohany toko faefatra. il est fort, il est fort. Tena mahery ty Verset Paoly 1. andininy voalohany. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, Ary farany rahalahy mangataka aminareo sy mananatra anareo ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. et c'est ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Mba ho araky ny nandraisanareo taminay izay mety andehananareo sy hanaovanareo ny sitrapon'Andriamanitra dia araky ny andehananareo no hitombonareo bebe kokoa. Pas de prospérité en prospérité financière, Io zany tsy hoe fanambinana manampy fanambinana ara-bola de progrès en progrès spirituel. fa tena hoe fandrosoana miampy fandrosoana fa ho amin'ny ara-panahy. Concernant votre conduite, concernant votre vie qui doit plaire à Dieu. C'est clairement écrit. Mahakasika ny fiainanareo sy ny fitondran-tenanareo zay ny voasoratra. On vous a appris comment vous devez vous conduire et comment vous devez plaire à Dieu. Nampianarina ianareo izy izy ny amin'ny fitondran-tenanareo fomba fandehananareo mba ho akasitrahan'Andriamanitra. Et nous vous prions au nom du Seigneur Jésus. De mangataka aminareo zay izy izy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Marchez à cet égard de progrès en progrès. Mandehana amin'izany amin'ny fandrosoana makany amin'ny fandrosoana. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Fa fantatrareo ny didy nomena ianareo avy amin'ny Jesosy Tompo. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Fa izao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hahamasina anareo. Et on ne peut pas passer la plupart de notre temps à parler des choses matérielles. Ao anatin'izany isika zany dia tsy mila mandany fotoana miresaka zavatra ara-materialy. Comment fructifier matériellement, financièrement. Ahoana no ahafahantsika azo zavatra ara-materialy? Il y a un autre message de Paul là. Fa afatra hafa ny Paoly eto. Et il est fier de son message. Ary tena nyrehare tamin'ny Et il hafany se izy. sert de ce message Ary mampiasa n'io hafany io pour izy. prouver la véracité de son ministère. Entiny nanaporofona ny mahamarina sy mahatena izy ny asa fanompony. Et il va persévérer là-dedans. Ary tena haritra ao anatin'izany izy. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est Faisons- que vous vous absteniez de la débauche. Fa izao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hahamasina anareo ifadianareo fijangajangana. C'est que chacun devra posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Mba samy hafantatra zay azahoany ny fanaky ny tenanareo avy amin'ny famasinana sy ny voninahitra. Verset 7. Andininy fafito. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny fahalotona fa amin'ny famasinana. Et celui qui rejette ses préceptes ne Cos'è? rejette pas un homme, il rejette Dieu. Fa izay mandà dia tsy olona ny lavony fa Andriamanitra. Amen. Amen. Il était fier de son message. Tena nyrehareny amin'ny hafany izy. Et il était prêt à le défendre Ary tena vonina izy niaro jusqu'au bout. hatramin'ny farany. Il était à Jérusalem voir les premiers apôtres.
tonga tany Jerusalem izy aniona tamin'ireo apôstôly voalohany. Et il a défendu la liberté du chrétien. Ary niaro ny fahafahan'ny kristianina izy. Vous savez, Jérusalem était un endroit Hitanareo Jerusalema dia toerana ray vraiment influencé par le judaïsme. izay tena azo mpanahy nanjakan'ny fivavahana Il y avait judaïsme. toujours des gens, des chrétiens qui voulaient ramener le judaïsme Ary pour nisy faire partie de la chrétienté. Ary nisy olona foana atao tia amerina fivavahana judaïsma ifangaro amin'ny fivavahana kristianina. Et Paul Fa Paoly a défendu la liberté du chrétien. dia tena niaro an'ny fahafahan'ny kristianina izy. Amen. Amen. Quelle est votre âme? Inona ny fitaovam-piadianao? Il faut considérer qu'est-ce qu'on produit dans l'église. Mila fantatsika omentsika lanja hoe inona ny aterakitsika eo anivon'ny fiangonana. Quel est l'état spirituel du chrétien suite à mon message? Inona ny toe-panahy hita eny anivon'ny kristiana vokatry ny afatra toriko, Suite à ton message. vokatry ny afatra torianao. Quel est l'état spirituel du chrétien? Manao ahoana ny toe-panahy ny kristianina? Comment est-ce que tu peux mettre ta vie en avant? Ahoana no ahafahanao mampivohitra ny fiainanao, mampisongadina ny fiainanao? Pas par orgueil. Tsy hoe vokatry ny avinavina, Non. tsia, Mais ma conduite, fa ny fitondratenako, ma vie, ny fiainako, comment je vis tous les jours, manahoana ny fiainako andavanandro, comment je fais face aux épreuves, ahoana ny fomba hiatriako ny comment fitsapana, je suis prêt à souffrir pour Christ, ahoana ny fahavononako hiaritra hiaraka amin'ny Kristy, comment le peuple de Dieu voit et ressent le changement qui s'opère dans ma vie. ahoana ny fomba ahitany ny vahoakan'Andriamanitra ny fiovana izay miasa eo amin'ny fiainako. Ça c'est mon âme, Fa zany no fitaovam-piadiako, ça c'est mon âme. zany no Si je fitaovam-piadiako. ne peux pas me défendre de cette manière, Raha ohatra ka tsy afa-ka miaro tena amin'izany endrika izany je suis aho, faux. dia sandoka zany, Je suis faux. sandoka zany. Et je suis facilement écrasé. Ary mora foana no alavo aho, Je pourrais pas tenir. tsy afaka nijoro aho, Je pourrais pas tenir des situations. tsy afaka hijoro aho anatina toejava misy, Ça va m'écraser. fa anitsakitsaka zany. Mais quand je sais que je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu et par l'œuvre de Dieu dans ma vie, je tiens ferme. Fa rehefa fantatra hoe toy ny ahoana aho noho ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia tafajoro mandrakariva aho. Dis ce que tu veux. Ah, Moi, voilà. je sais en qui j'ai cru et je connais ma vie et mon message. Afaka milaza izay tianao lazaina ianao fa fantatra izay inoko aho, fantatra ny afatra izay iainako. Tu peux dire ce que tu veux sur ma vie. Afaka miteny izay tianao tenenina ny amin'ny fiainako ianao. Tu peux dire ce que tu veux sur mon message. Afaka miteny izay tianao lazaina ny amin'ny afatra toriko Mais ianao. moi, ma vie est en ordre avec mon message Fan- et le peuple de Dieu grandit à travers le message. Fa ny fiainako dia mifanaraka amin'ny afatra toriko ary ny afatra toriko dia mampitombo ny vahoakan'Andriamanitra. Il ne continue pas à tourner en rond, Tsy mihodinkodina fotsiny izy ireo, mais le message l'emmène à se séparer du monde, fa ilay afatra dia mitarika azy ireo hisaraka amin'izao à tontolo izao. fuir le péché, Andositra ny à ota, prendre sa croix. hitondra ny hazo fijaliany. Il va donner un petit passage dans 1 Pierre chapitre 4 Ndao tsika maka ny petera voalohany pour vous toko montrer fahefatry. le chemin pour finir avec le péché. Ny lalana izay ahafahana mamarana ny ota. Quel est mon message pour que le peuple de Dieu finisse avec le péché? Inona ny afatra ahafahan'ny vahoakan'Andriamanitra hamarana ny amin'ny ota izay iainany. Verset 4, chapitre 4, verset 1. Petera Un Pierre. voalohany toko fahefatra ny andininy voalohany. Ainsi donc, Koa, Christ ayant souffert dans la chair, satria niaritra tamin'ny nofo Kristy, vous aussi. ianareo koa, Ça s'adresse à nous maintenant. miresaka amintsika amin'izay zany izy io. Vous aussi. Ianareo koa, Ça s'adresse à nous. miresaka amintsika ve le izy? Allô? Ao ve? Non? Sa tsy zany? Ça s'adresse à nous. Miresaka amintsika. Nous aussi. Isika ihany koa, Armez-vous de la même pensée. alao mba ho fiadinareo koa zany saina Vous izany. vous souvenez ce que Paul a dit dans Philippiens? Ça- Ayez
les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Tsaroanareo ny lazain'ny Paoly tao amin'ny Filipiana hoe manana ilay saina izay tao amin'ny Kristy Jesosy ihany koa. Jésus-Christ ayant souffert dans la chair, armez-vous de la même pensée. Satria niaritra tamin'ny nofo Kristy dia alaomba ho fiadinareo koa izany saina izany. Car celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché. Fa izay niaritra tamin'ny nofo dia efa afaka tamin'ny ota. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Mba tsy andeha andaninareo ny andro sisa iainanareo amin'ny nofo araka ny filanin'ny olona intsony fa araka ny Il sitrapon'Andriamanitra. parle de la souffrance de Jésus dans la chair. Miresaka ny amin'ny fiaretan'i Jesosy tao amin'ny nofo izy. Et il vient nous dire maintenant, nous aussi, Dia hozy izy amin'izay isika ihany koa. nous étions esclaves du péché. Isika koa andevon'ny ota taloha. Mais si Fa kosa vous êtes prêts à crucifier cette chair, avona ianareo à hanombo mettre à anio mort ces désirs de la chair, tena hamona an'io filan'ny à nofo io. prendre votre croix et suivre Jésus, Ka hitondra ny azy fijalianao vous anarahana allez an'i Jesosy. finir avec le péché. Dia tena hamarana ny Et vous amin'ny ne ota ianareo. continuerez pas à vivre comme vous viviez auparavant. Dia tsy toy iaina tahaka ny fiainanareo tany aloha intsony ianareo. Clair. Mazava zany e. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Ozy izy mba tsy andaninareo ny andro sisa iainanareo amin'ny nofo araka ny filanin'ny olona intsony fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. C'est assez, en effet, d'avoir, Ampy zay dans ozy le izy. temps passé, accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les idolâtres, criminels. Fa ampy zay ny andro lasa zay lasa ho nanaovana ny fanaonjentilisa tamin'ny nandehanana tamin'ny fijerijejona, fanirian-dratsy, fimamona, filalaovan-dratsy, fisototoka, fanimpotsampy izay fady indrindra. C'est ce message qui va perfectionner les chrétiens Io afatra io rea no atateraka ny afin qu'ils kristianina finissent avec le péché. mba hitsahatra tsy hanota intsony izy. Donc tu veux me détruire, Noho izany a te hamotika ave ianao, tu veux finir avec moi, te hanimba ave ianao, hamarana ny tu veux amomba, t'opposer à moi. te hanohatra ave ianao. Mais moi j'ai une chose à te présenter, Fa zao kosa ny zavatra zay asehoko anao, zavatra tokana, le message que je prêche, ny afatra zay toriko, ma vie qui a été transformée par ce message, ny fiainako aloha zay voova tamin'ny alalan'io afatra et io, les chrétiens qui marchent de progrès en progrès. ary ny kristiana zay mandeha amin'ny fandrosoana makany amin'ny fandrosoana. Amen. Amen. Et on a beaucoup regardé encore dans Thessaloniciens même. Betsaka le izy andovaka itsika ihany eo amin'ny Thessaloniana. Chapitre 2, verset 13. Thessaloniana voalohany toko faharoa ny andininy fahatelo ambin'ny folo. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Il parle de son message. Miresaka ny hafany izy zany ozy izy ary noho izany izahay koa dia tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra satria rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra zay nitorianay ianareo. Vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Dia tsy miraisinareo tenin'olona fa arak'izay marina dia ny tenin'Andriamanitra zay miasa ao anatinareo zay mino koa. Et il vient dire que cette parole les a permis de devenir des imitateurs Dia zao ny lazainy des églises de Dieu. ozy izy fa ianareo rahalahy dia efa tahaka ny fiangonan'Andriamanitra. Oh, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez reçu l'évangile, Ozy izy hoe nandray filazantsara aloha nareo, non pas comme la parole des hommes qui dit, tsy tahaka ny tenin'ny olona zay ny ambarany eo a, mais ce qu'elle est véritablement. fa tena nandray an'izany amin'ny maizy azy. Travaillant dans votre vie, Ka niasa teo amin'ny fiainanareo zany, exerçant une puissance surhumaine ary a nampiteraka hery tsy takatry ny saina maha-olombelona dans la vie de ceux qui se soumettent à cette parole. tao amin'ny nivon'ny fiainan'ny olona zay nanaiky sy nakatohan'izany teny zany. Voilà le résultat de ma prédication. Ary zany ozy izy ny vokatry ny toroteniko. Voilà le résultat de mon message. Izany ny vokatry ny afatra ny toriko. Donc, premièrement, c'est pour moi. Noho izany a ho alo le izy Vous voyez ma conduite. hitanareo Et fitondran-tenako. deuxièmement, Ary c'est pour vous. dia ho anareo zany.
amen. Et vous êtes les bénéficiaires. Ary ianareo no nahazo tompony. Vous êtes une lettre écrite. Ianareo no epistilinay voasoratra. Vous êtes le sceau Ianareo no tomboka de mon apostolat. ny asa fanompoko. Amen. Il ne va pas se défendre autrement. Il ne Izy va pas zany se bagarrer. izy zany tsy ady amin'ny endrika hafa tsy hoe hiady. Il ne va pas se bagarrer. Tsy ady Car izy. les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels. Satria ny fahavalontsika ho izy Il ne ty va tsy pas rentrer dans ara-nofo. toutes sortes de discussions. Izy tsy hitra anatina ady hevitra maro samihafa. Voilà mon arme, Fa tiany afatro fitaovam-piadiako. ma vie. Ny fiainako. Mon message, Ny afatro ma vie, dia ny fiainako. ma conduite. Ny fitondrantenako. Je prêche Mitory aho et je vis. ary iainako zany. Amen, amen, amen. Je prêche le message et je vis le message. C'est ça qui est fort. Mitory an'ilay afatra aho fa miaina an'ilay afatra ihany koa ary zay no mahery vaika. C'est ça qui faisait la force de son ministère. Izany mitondra tanjaka ho an'ny asa fanompony. Prêchez pas seulement lui. Izy tsy mitory teny fotsiny. Et il ne prêchait pas pour lui seul. Ary izy tsy mitory teny ho an'ny tenany manokana fotsiny. Il prêchait pour le peuple de Dieu. Fa nitory ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra. Et il voyait les fruits de sa prédication. Ary hita ny vokatry ny tory-teniny Un fruit spirituel. ilay vokam-panahy. Des chrétiens qui marchent de progrès en progrès. Mahita an'ireo kristiana mandeha mandroso makany amin'ny fandrosoana. Et c'est ça qui fait la joie du serviteur de Dieu. Zany mitondra fifaliana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. C'est ça qui est son honneur. Izany ny haja ho azy. De voir le peuple de Dieu grandir. Mahita ny vahoaka an'Andriamanitra mitombo. C'est ça qui fait sa joie. Zany ny fifaliany. C'est ça qui lui donne le courage Izany mahatonga azy ho risika hatrany d'affronter hatrany. toutes les difficultés, Ahafahany miatrika an'ireo fasarotana maro traverser toutes les samihafa. épreuves, Mandalo fitsapana. afin que l'évangile aille jusqu'aux chrétiens. Mba hatonga ny filazantsara ho tojo hatrany amin'ny kristianina. Afin que son message aille jusqu'aux chrétiens. Mba ho tonga hatrany amin'ny kristianina ny afatra toriny. Pour que leur vie soit transformée. Mba hiova ny fiainan'izy Et qu'ils ireo. deviennent esclaves de Christ et non pas esclaves du péché. Ka ho lasa andevon'ny Kristy izy ireo fa tsy andevon'ny ota. Et quand le serviteur de Dieu voit cela, Ary rehefa mahita an'izany mpanompon'Andriamanitra, écoute ce témoignage puissant, mare an'ireo fijona vavolombelona mahery vaika. il est prêt à faire face à beaucoup de choses. Dia vonona hatrany izy mbola hiatrika zavatra Pour maro. continuer. Ahafahany mandroso Pour hatrany. continuer à aller. Ahafahany mandroso Pour hatrany. continuer Ahafahany à mandroso. prêcher l'évangile. Tena hoe hitory an'izany C'est son filazantsara zany amour ihany. pour le peuple de Dieu. Ary ny fitiavana ny vahoaka an'Andriamanitra. C'est pourquoi je dis qu'il y a beaucoup de mercenaires. Zany mahatonga amin'ny teny hoe betsaka loatra ny Ils mpikara prêchent pour manaty. eux-mêmes. Izay mitoro an'ny tenany Ils manokana. veulent que les chrétiens soient zélés pour eux. Tiany hoe hanana zotom-po azy ireo ny kristianina. Détournent le cœur des chrétiens vers eux. Manodina ny fon'ny kristianina ho any amin'izy ireo manokana. Pas vers Christ. Tsy mankany amin'ny Kristy Vers eux. fa ho any amin'izy ireo manokana. C'est comme ça qu'ils s'enrichissent. Zany no ahafahan'izy ireo lasa mpanan-karena. Et ils trouvent toutes sortes d'interprétations Dia lasa mandika zavatra maro izy ireo. qui ne sont pas conformes à Ils- l'esprit de l'évangile. Izay tsy mifanaraka velively amin'ny fanahy filazantsara. Mais il y a beaucoup qui prêchent selon la lettre. Hitanareo maro ny olona no mitory ara-tsoratra fotsiny ara-baky teny. Christ est devenu pauvre afin que nous soyons riches. Hoe nampahantrana Kristy mba hampanan-karenany maro. Quelle pauvreté! Fahantrana manao ahoana nefa. Quelle est cette richesse qu'il avait? Ary inona ilay arena izay nananany avy De eo? quoi Paul parle? Inona moa no resahan'ny Paoly amin'ny alalan'izany? Est-ce qu'il parle d'une richesse matérielle Miresaka arena ara-materialy ve izy? pour que nous devenions riches matériellement? Mba hahatonga antsika ihany koa ho lasa mpanan-karena ara-materialy? Mais jamais! Tsy zany velively. Jésus a tout
perdu, il s'est appauvri dans le sens où il était dans la gloire et il est devenu semblable à un homme. Tena hoe nahantra Kristy ao anatin'ny evo manao hoe tany amin'ny voninahitra izy ka naka ny endrik'olombelona. Et il n'a pas désiré cette gloire comme une proie à arracher. Ary izy tsy nanao an'izany voninahitra zany ho azo zavatra ho azonina mafy ozy izy. Sa pauvreté Fa ny fahantrany n'était que sa faiblesse Ni et la croix qu'il allait prendre. ny fahantrany dia tsotra ny fandikana azy dia ilay fahalemena izay ahafahany miatrika ny azo fijaliana. Pour que nous soyons délivrés de notre pauvreté spirituelle Bah, et que nous nafana devenions tsika. riches spirituellement. Mba hanafahana antsika ao anatin'ny fahantrantsika ara-panahy ka tonga antsika hanakare-panahy. Quand notre vie n'est pas sur un fondement solide, Satria ny fiainantsika dia tsy eo ambonina fanorenana mafy. on prend la parole de Dieu et on invente. Dia lasa raisitsika ny tenin'Andriamanitra dia mamoroporona isika. Mais vous êtes capable aujourd'hui. Fa ankehitriny ianareo dia afaka ihany koa. Vous êtes capable de faire la différence entre le vrai et le faux. Hainareo ny manavaka ny izy sy ny sandoka e. Le vrai produit des fruits spirituels dans la vie des chrétiens. Ny tena izy dia mitondra vokam-panahy eo anivon'ny fiainan'ny kristianina. Est-ce que le faux peut faire la même chose? Fa ny sandoka kosa ve mavita an'izany? Non. Tsia. C'est pourquoi nous avons besoin, nous, serviteurs de Dieu, de nous assurer de notre message. Zany mahatonga antsika mpanompon'Andriamanitra mila mandinika ary mahazo antoka any amin'ny afatra torizika. Premièrement, Voalohany indrindra par le changement de notre vie. amin'ny alalan'ny fiovam-piainantsika aloha. Je m'assure que mon message est de Dieu Mahazo antoka hoe tena avy amin'Andriamanitra marina ve ny afatra par le toriko changement que ça emmène dans ma propre vie, premièrement. amin'ny alalan'ny fiovana izay entin'izany eo amin'ny fiainako aloha voalohany indrindra. J'étais orgueilleux, égoïste, Ny avinavina tia tena taloha, coléreux, olona mora tesitra, faisant des choses qui ne sont pas de Dieu. manao zavatra izay mety tsy avy amin'Andriamanitra. Maintenant, Fa ankehitriny j'ai changé. dia niova aho. Le message m'a libéré. Tena nanafaka le afatra. J'ai pris ma croix. Nitondra ny hazo fijaliako Et aho. je suis le fruit de ce message. Ary zaho mihitsy aloha voalohany indrindra ny vokatra io afatra io. Je dois premièrement, moi, être le fruit de ce message. Zaho aloha voalohany indrindra ny vokatra io afatra toriko io. Et c'est ça que nous voyons dans le livre des Corinthiens, surtout, Zany zavatra hitantsika ao bokin'ny Koritiana indrindra de l'identification de Paul à son message. ny fanahafan'ny Paoly amin'ny alalan'ny hafany. Amen. Amen. C'est la clé. Zany ny fanalahidy. Vous savez ce que Paul dit aux Corinthiens? Hitanareo ny ambaran'ny Paoly amin'ny Koritiana? Toujours dans ce fameux chapitre 13. Ao amin'ilay toko fahatelo ambin'ny folo izay sarobidy. Ce fameux chapitre 13, Lay toko fahatelo ambin'ny où il folo parle de la sarobidy faiblesse de Christ, miresaka ny amin'ny fahalemen'i Kristy izy. qui vit Koritiana par la faharoa. suite par la puissance de Dieu. Izay miaina tao aorianan'izay amin'ny herin'Andriamanitra. Et comment notre faiblesse à nous Ary ny fahalementsika ihany koa nous permet de vivre par la puissance de Dieu pour le peuple de Dieu. dia mahatonga antsika hiaina araky ny herin'Andriamanitra ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Et tout de suite après, Dia tao aorianan'izay izy dia Le verset nilaza 5. andininy fahadimy Korinthiana faharoa dia inona lazainy? examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi et prouvez-vous vous-même. Dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy izaho toetra ny tenanareo avaiza ny voan'izany. Donc soudainement, il leur dit, est-ce que vous croyez toujours en Jésus? Zany hoe tampoka teo izy dia miteny hoe mbola mila an'i Jesosy ve nareo? C'est ça qu'il dit là? Zany ve ny ambarany eto? Ah, non, 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 non. Tsy C'est pas ce qu'il est en train de dire. tsy zany ny ambarany eto. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes toujours dans la foi. Ozy izy hoe dinio ny tenanareo na mbola mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy. Regardez à votre vie. Zany hoe jereo ny fiainanareo.
En d'autres mots, Amin'ny teny hafa, nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu. C'est Aussi- cette expérience-là que Paul est en train zay de zany parler. tiany ambara, zay traikefa zay tiany Paoly ambara hoe zay koa dia nalemy tao amin'Andriamanitra, malemy izay fa mitsangana kosa izay vokatry ny herin'Andriamanitra. Examinez-vous vous-même pour Dis voir nous- si vous êtes en train de porter cette croix toujours. Dia ny ozy izy ny tenanareo so hoe mbola mitondra an'izany azo fijaliana zany ihany ve ianareo ankehitriny? Vous l'avez abandonné. Fa efa nafonareo Vous zany. êtes en train de suivre des faux docteurs. Fa lasa mpampianatra sandoka no arahanareo. Vous n'êtes plus prêt à vous identifier à la croix. Examinez-vous. Tsy vonina intsony ianareo anahaka ny fiainanareo amin'ny azo fijaliana, dinio ny tenanareo. Il faut être clair. Fa mila mazava. C'est pourquoi tout cet évangile se Zany no repose antony hoe sur la révélation de la croix de Jésus-Christ. zany hoe io filazantsara io dia tokony miorina avokoa eo ambon'ilay fanambaran'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. C'est ça qui va démontrer la véracité de l'évangile. Zany no ahafahana maneho sy manapirofo ny famarinany C'est ça qui filazantsara. va démontrer la vérité et la véracité de notre doctrine. Izany io no ahafahana maneho ny maizy tokoa ny fotom-pampianarantsika. La croix de Jésus-Christ. Ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Notre croix. Ny azo fijaliantsika. Notre message. Ny hafatsika. Notre conduite. Ny fitondrantenatsika. Notre vie Ny fiainatsika. et nos fruits. Ary ny vokatra entintsika. Nos fruits, Ny vokatra entintsika. mes frères Rahalahy et mes sœurs sy tianabavy en Christ ao amin'ny Kristy. qui écoutent mon message Eno ny afatro et qui sont transformés de gloire en gloire ary aiova amin'ny voninahitra makany amin'ny voninahitra. et qui finissent avec le péché. Ka aoka izy ireo amarana ny amin'ny ota. Voilà mon arme. Zany ny fitaovam-piadiako. C'est tout ce que j'ai. Tsy manana afa-tsy tia. Tout ce que j'ai moi. Tsy manana afa-tsy tia. Mon message, Ny afatro ma conduite, ma vie. ny fitondrantenako sy ny fiainako. Zay ihany ny ananako. Qu'est-ce que j'ai approuvé? Inona ny ahafahako anapirofo zavatra? Il faut écouter ces détracteurs de l'évangile. Fa aoka Il faut isika écouter ce tsy qu'ils disent. aza miaino an'ireo mpaniratsira ny filazantsara. Quand tu vas être puissamment riche, tu vas démontrer la puissance de Dieu et la grandeur de Dieu. Rehefa ho lasa manan-karembe ianao dia iaina an'izany hoe herin'Andriamanitra izany. Non, mais c'est un vrai mensonge, quoi. Fa lainga be zany Vous savez où ça sort, ça? fantatrareo afa iza ny voany zany De l'enfer. avy any amin'ny elo. La prédication de la croix et la puissance de Dieu. Ny fitoriana ny azo fijaliana irery ihany no herin'Andriamanitra. Ton argent ne démontre rien. Ny volanao tsy afaka aneho na inona na inona. Ta prospérité matérielle ne démontre absolument rien de ta vie. Ny fanambinana ara-materialy anao dia tsy aneho nininona sy anapirofo nininona eo Tu amin'ny peux être fiainanao. puissamment riche et vivre dans le péché. Mety afaka ny anakarembe ianao fa miaina ao anatina ota. Que sert-il à un homme de posséder le monde entier s'il perd son âme? Inona ny soa azony olona raha azo zao tontolo zao kanefa veriny fanahiny? C'est plus facile à un chameau de passer par une aiguille qu'un riche entrer dans le royaume de Dieu. Mora kokoa ny idiran'ny rameva eo amin'ny vodim-panjaitra no idiran'ny mpanan-karena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Cherche d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses te seront données en plus. Ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy anao zany rehetra zany. Vis dans le contentement, sois content de ce que tu as et vois la richesse de Dieu en toi. Manana fianinana amin'izay anananao dia ho hitanao ny haren'Andriamanitra ao Et anatinao. fais confiance à Dieu pour ta vie. Dia manana fatokinan'Andriamanitra ho amin'ny fiainanao manokana. Dieu élève, Dieu fait descendre. Fa Andriamanitra ny manandratra ary izy ny mampietry. Dieu élève et Dieu humilie. Andriamanitra ny manandratra ary izy ny Dieu mampietry. donne et Dieu reprend. Andriamanitra ny manome ary izy ny Dieu manaisitra. est souverain. Andriamanitra dia masy Dieu mandidy. fait ce qu'il veut. Andriamanitra dia manao izay tiany atao. Ce qu'il veut, il fait. Manao izay tiany atao. S'il veut t'enrichir, il n'a Ratapa. qu'à faire un clic de son doigt et tu seras enrichi. Raha tiany anakarena ianao dia mikliky ny tanany fotsiny izy dia vita an'izany. Dieu est Dieu. Fa Andriamanitra dia Andriamanitra. On le remercie d'avoir quitté sa parole.
tena misaotra ny tompo isika nanome atsika ny teny. Voilà ton défi, mon frère. Zany ny fanambinao rahalahy. Prédicateur de l'évangile, Ry mpitory ny filazantsara. pasteur d'une église, Ry pasteurna fiangonana. sois assuré Aoka azo antoka ianao de ton âme. ny fitaovam-piadinao. Qu'est-ce que tu crois? Inona ny inonao? Qu'est-ce que tu vis? Inona ny ainanao? Qu'est-ce que tu prêches? Inona ny torinao? Quels sont les fruits de ton ministère? Ary inona ny vokatra teraky ny asa fanomponao? Et tu vas cocher toutes ces cases. De ho kosenao reo kazy kely maromaro. Et tu auras l'approbation et le sceau de Dieu sur ta vie. De ho hitanao any fakatoavana sy ny Et tombo-kasian'Andriamanitra tu ny seras fiainanao. persécuté. De ho enjehana ianao. Tu seras opposé. Ho toerina ianao. Les gens vont essayer de te détruire. Ary ny olona de mitady zay amitehana Ils anao. porteront de fausses accusations contre toi. Mety hampangadiso anao ny olona. Rien n'est différent. Ary tsy misy zavatra miova. Depuis le début jusqu'à maintenant, tout est pareil. Fa ny zavatra rehetra de mitovy avokoa hatrany am-piandohana mandraka ankehitriny. Si on garde et on préserve l'esprit de l'évangile dans l'église, Fa raha azomitsika ny fanahy filazantsara eo anivon'ny fiangonana. on va expérimenter les mêmes choses, De tsy maintsy iaina zavatra les mitovy mêmes isika. persécutions contre Jésus, Fanenjehana zay nahazo an les Jesosy. mêmes oppositions contre les premiers apôtres, Ny fanoherana zay nahazo any les apôstôly mêmes voalohany. oppositions contre ceux qui prêchent le vrai évangile. Ny fanoherana zay nahazo an'ireo nitory ny filazantsara Il tena nous faut izy. garder l'esprit de l'évangile, Fa mila tandrovantsika ny tena fanahy ny pas la filazantsara. lettre écrite. Tsy Paul de nilaza. Elle tue. Elle tue. Ozy izy Paul soratra de mamono. L'esprit donne la vie. Fa ny fanahy ny mamelombelona. Ça ton challenge, Azany ny fanambinao. ton défi, Ny fanambinao. d'avoir une arme De ny anananao fitaovam-piadiana. puissante. Mahery vaika. Puissante. Mahery vaika. La révélation de Christ. De ilay fanambaran'ny Kristy. Le message de la croix de Jésus-Christ. Ilay afatra ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Et ensuite, ta vie. De ao aorianan'izay ny Ta fiainanao conduite. sy ny fitondrantenanao. Amen. Amen. Et cela Ary zany anefa va produire de hiteraka. ce que Christ a mentionné dans Éphésiens chapitre 4. Hiteraka an'izay nambaran'ny Kristy eo amin'ny Efesianina toko Le faefatra. perfectionnement des saints. Ny fanatanterahana ny olona masina. La victoire du peuple de Dieu Ny fandresen'ny vahoaka sur le n'Andriamanitra péché, eo anivon'ny afin ota qu'il marche dans la sanctification, dans Mandeha. la justice et dans la vérité. mba ahafahana izy ireo mandeha ao anatin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Si les gens veulent s'opposer, Raha ohatra ka anohatra ny olona veulent persécuter, te hanenjika, vous savez ce que je peux faire? hitanareo ny afaka ataoko a, J'appelle les frères et sœurs. de miantso an'ireo rahalahy sy anabavy ao. Il dit, viens, De tonga izy ireo témoigne de ta vie. Témoigne de ta vie. de aoka ianao a hitsofa volombelona ny amin'ny fiainanao. Qu'est-ce que le message prêché a emmené dans ta vie? Inona ny vokatry ny asa, ny vokatry ny afatra zay nitoriana teo amin'ny fiainanao? Inona ny entin'izany teo amin'ny fiainanao? Vous savez ce qu'il va dire? Fantatrareo ny zavatra ambarany a? Il va parler de ce qu'il était, De niresaka izy a ce que le Seigneur a fait au travers de l'évangile, ny fiainany taloha ny zavatra nataon'ny tompo teo en amin'ny prenant fiainany sa croix, tamin'ny filazantsara, Par tamin'ny exemple, fitondran'ny azo fijaliny. mon mariage a changé, Ohatra hoe niova ny mon mari et fiainam-panambadiany. moi nous sommes un, Ankehitriny izay de tafaray zay mivady c'est la preuve ary zay ny porofo du vrai message de Christ. tena afatry Kristy marina. Mais il y a l'autre qui vient faire ton témoignage. Fa misy anankiray kosa tonga manome fijonona vavolombelona. J'ai marché toute ma vie, maintenant j'ai une bicyclette. Hoe nandeha tongotra foana nandrisy ny androm-piainako fa ankehitriny a de nahazo bisikileta. C'est bien, Mety ho tsara zany, c'est une grâce de Dieu. fahasoavan'ny tompo zany. Mais ce n'est pas l'essence même Fa tsy zay a ny loharanony de la vie chrétienne. ny atao hoe fiainana maha-kristiana. C'est le changement qui doit se passer dans la profondeur de notre cœur. Fa ilay fiovana zay tokony hitranga ao anatin'ny lalany fotsika. Ça, c'est mon arme. Zany ny fitaovam-piadiko. Amen. Amen. Levez-vous. Ndao tsika hitsangana.
C'est une joie de servir Dieu. Tena fahasoavana fifaliana C'est un honneur de le servir. manompo azy tena aja. Vous savez, Hitanareo a la plupart des fois quand je prie, isaky mivavaka aho a matetika je dis merci au Seigneur. dia misaotra ny tompo aho. J'ai une reconnaissance dans mon cœur. Tena misy a fakasitrahana tompoko Que d'une manière ou d'une autre, il m'a choisi parmi beaucoup. satria anoany izy dia mifidy ahy teo anivony maro Et avec beaucoup. ary niaraka tamin'ny maro D'avoir l'honneur et le privilège dia tena hoe nanana aja sy de tombony prêcher un évangile et de voir le peuple de Dieu être transformé. tena hoe nandray ny filazantsara ka nahita ny vahoaka an'Andriamanitra ny ova Je remercie Dieu. dia tena misaotra an'Andriamanitra ny Je suis amin'izany aho. reconnaissant dans mon cœur. Tena feno fakasitrahana tompoko Et tous les serviteurs de Dieu, ary mpanompon'Andriamanitra rehetra pasteurs, prédicateurs, Pasteur, qu'importe le ministère, tory-teny na inona na inona asa fanompoana notre reconnaissance, notre reconnaissance, dia misy afakasitrahana notre joie, l'honneur de servir Dieu ny fifalianay a ny ajanay et de voir l'évangile toronten'Andriamanitra avancer mahita ny filazantsara mandroso et de voir les pasteurs être renouvelés, mahita an'ireo pastera miova de voir les chrétiens être affermis. mahita ny kristianina mijoro Ça emmène une joie extrême dia tena miteraka fifaliana tsy et un takatry ny saina honneur de servir Dieu. ary aja lehibe hanompoana ian'Andriamanitra. Amen. Amen. On va prier le Seigneur. Fa afaka amin'ny tompo isika. Est-ce que c'est un défi pour toi? Moa ve tena fanamboanao zany zavatra zany? Vous savez, on peut rester comme on est. Hitanareo afaka mitoetra ho tahaka izao foana isika. On peut écouter un message et de dire, ah ben oui, c'est vrai, c'est bon. Afaka mihaino afatra isika dia miteny fotsiny hoe eny marina zany marina mihitsy zany. Mais où est-ce que ça doit nous emmener? Fa tokony hitarika antsika hatray zany zavatra zany. Où ça doit nous emmener? Hatray zany tokony hitondrantsika an'izany zavatra Qu'est-ce zany que atsika. ça doit faire dans ma vie? Inona ny tokony ataon'izany eo amin'ny fiainantsika? Comment est-ce que ça doit me positionner Aiza ho aiza ny tokony hitoerako quand ce message est devenu réel? rehefa tonga zava-marina io afatra io On n'a plus peur de quoi que ce soit. dia tsy matahotra na inona intsony isika. On n'a plus peur de ce que les gens disent, racontent, font. Tsy matahotra Pas un intsony problème. isika ny amin'ny zavatra ataon'ny olona sy zavatra lazain'ny olona. Mais on a une énergie Fa manana hery isika que Dieu nous donne izay omen'Andriamanitra zany pour continuer à voir le peuple de Dieu transformé. mba ahafahantsika mahita ny fitohizan'ireo vahoakan'Andriamanitra mitombo. Ça doit être la vision Ah, de tout tout comme prédicateur ici. Tokony zany no vina ny mpitory ny filazantsara Il rehetra. a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Ho an'ny Voilà la fanatanterahana raison. ny fanatanterahana ny olo-masina dia nanome ny sasany ho apôstôly evanjelista mpaminany mpiandry ary mpampianatra izy. Présentés à Christ, Manolotra an'ireo olona eo une amin'ny vierge Kristy pure. Comme une vierge pure, tahaka ny virjina madio, l'épouse. fofombady. Ça, c'est le but du ministère. Zany ny asa teraka ny On va asa prier famboana. ensemble. Ndao tsika hivavaka amin'ny alalan'izany amin'izany antony zany. Je ne sais pas où vous êtes, Tsy haiko aiza ho aiza misy anao ankehitriny, mais ça, c'est la vision de tout prédicateur ici. fa zany a no vinany mpanompon'Andriamanitra Et rehetra prendre ça eto. au sérieux, Ary mila mandray zany ampamatoranytsika, c'est-à-dire zany hoe s'humilier devant le Seigneur, manetry teny eo anatrehan'ny tompo, briser notre cœur devant Dieu, tena manorotoro ny fotsika eo anatrehan'Andriamanitra, ressentir la main de Dieu sur notre vie, mba hatsapahantsika ny tanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, se plier devant la volonté de Dieu tena miondrika eo anatrehan'ny sitrapon'Andriamanitra. et peut-être réaliser comme moi que j'ai perdu peut-être des années de ma vie. Mety hoe nisy fotoana mihitsy aza nisy nandahoaro hoe namako teo amin'ny fiainako, Mettre ça devant Dieu, tena apetrao eo anatrehan'Andriamanitra se zany, repentir. hibebaka. Seigneur, Tompo, j'ai pas connu, fantatrao tsara aho, ignorant. tsy nalala aho, Je veux cette âme dans ma vie. fa mila zany fitaovam-piadiany zany Je veux eo ce amin'ny fiainako, message. mila ny ho afatra io aho. Je veux que ma conduite et ma vie soient en ligne avec ce message. Tiako tompo ny fiainako sy ny afatra ifanaraka amin'ny ho afatra io. Et je veux voir le peuple que je conduis grandir, Ary te ahita an'ireo olona zay tariako mba être hitombo. affermi. Je veux les voir grandir. Tompo, tiako izy ireo hitombo.
Criez au Seigneur. miantsoatsony tompo Si vous voulez publiquement ce matin, ndao tsika devant ivavaka tout le monde, isika rehetra si c'est ça votre désir, raha zany no tena votre fanirianareo vision, vinanareo et que vous décidez que rien ne sera un obstacle pour vous, ka anapa-kevitra ianareo fa tsy voasakany na inona na inona le Seigneur aplanira toutes les montagnes ary andriamanitra mety ampandalo antsika pour vous tendrombohitra permettre de réaliser votre vision. ahafahanareo tena hoe atateraka ny vinanareo Prédicateur de l'évangile, ry mpitory ny filazantsara où êtes-vous? aiza ho aiza misy anao Quelle est votre vision? inona ny vinanao Comment vous ressentez l'Esprit de Dieu dans votre cœur ce ohatrany matin? ahoana no fandrenesanareo ny fanahany tompo ao anatinareo Êtes-vous prêts? marina tokoa ve anareo tsotra Un nouveau commencement, fankehitriny un nouveau départ. dia afaka manomboka J'ai entendu, fiaingana vaovao je isika crois, mino aho je veux vivre te iaina aho comme cette parole. tahaka nyizany teny voambara izany Mes frères, rahalao c'est peut-être le temps pour vous ce matin mety fotoana zao ankehitriny de mettre les choses au clair devant Dieu. tena hoe anazavana ny zavatra rehetra eo anatrehan'andriamanitra Mettre cette chose au clair devant Dieu. tena anazava ny zavatra rehetra eo Prendre mon anatrehan'andriamanitra ministère, eo anivon'ny asa fanompotsika mon appel, ny antsoko prendre cette chose tena andray an'io zavatra io que je crois est vraie, izay inoko fa marina venir poser ça devant le Seigneur tena ienty eo anatrehan'ny tompo zany et dire Seigneur, dia teny hoe tompo aujourd'hui je comprends androany dia takatro la amin'izay profondeur de ton appel. ny alalany ny antsonao Mon âme ny fitaovam-pediko deviendrait mon message et ma vie. dia ho tonga afatro sy ny fiainako Et si c'est ça votre conviction, ary raha zany vous fandresendahatra êtes un prédicateur de l'évangile, dia tena mpitoro ny filazantsara vous marina ianao ressentez que c'est le jour pour vous de mettre votre ministère devant Dieu. dia andro ankehitriny hitondranao ny asa fanomponao eo anaty Sérieusement, tena manompo avec tout ce que vous avez entendu pendant cette semaine, mandritra ny zavatra rehetra zay rehtsika nandritra ny tierinandro si ty c'est ça qui est en train de vivre à l'intérieur de vous dans ce moment, raha zany zavatra mitranga ao anatinao amin'izao fotoana zao sautez de votre place. dia miala eo amin'ny toerana misy anao Venez vous tenir devant là, dia andaontsika hijoro eto anolona montrez à Dieu tena hiteny que vous êtes amin'andriamanitra prêt à prendre votre ministère et mettre dans ses mains. fa tena hoe te hametraka ny asa fanomponao Entre ses mains. eo an-tanany ianao Vous ne pouvez plus le garder ary tsy afaka intsony à isika la votre manière. andeha araka ny fomba Mais atsika venez déposer votre ministère devant le Seigneur. fa lui-même. andaontsika metraka ny asa fanompontsika Et eo on va prier anaty tompo ensemble. Et on va prier ensemble. dia viary ivavaka isika Venez. tongava ity aloha Approchez-vous de l'Éternel. manatony ianao any tompo manompo andriamanitra velona Nous isika servons un Dieu vivant. manompo andriamanitra velona isika Vivant. velona On sert un Dieu vivant. manompo andriamanitra velona isika Seigneur, je t'ai servi de telle manière, tompo manompo anao tamin'ny endrika hafa aho mais dès aujourd'hui, fa manomboka androany je veux te servir dia te hanompo anao aho selon la lumière de ta parole. araka ny fahazavan'ny teninao Je veux être sûr te ho azo antoka aho et avoir l'assurance que j'ai ton approbation dans ma vie. tena te azo antoka fa manana ny fankatoavanao amin'ny fiainako En tant qu'un serviteur, amin'ny mampanompon'andriamanitra ahy ton appel dans ma vie est le plus sérieux. ny antsonao eo amin'ny fiainako dia zavatra Ton matoka appel dans ma vie est la chose la plus sérieuse de la vie. ny antsonao eo amin'ny fiainako ny zavatra matotra indrindra Pendant que vous vous retrouvez là, rehefa eto anoloana isika levez vos mains vers le Seigneur, dia atsangano amin'ny tompo ny tananao parlez à Dieu dia miresa amin'andriamanitra dans la simplicité, ao anatin'ny dans fahatsorana l'humilité. ao anatin'ny fanetretena Brisez votre cœur devant lui. torotoroy eo anatrehan'andriamanitra ny fonao
Montrez, dites-lui comment vous acceptez cette vision. Tena asehoy azy mihitsy ekenao zany vina izany. Parlez à Dieu. Miresa amin'Andriamanitra. Il est grand. Fa lehibe izy. Parlez-lui. Miresa aminy. Si vous avez besoin de vous repentir, repentez-vous. Raha mila mibebaka ianao dia mibeba. Si vous avez besoin de mettre de l'ordre dans votre vie, mettez-le. Raha ohatra ka misy zavatra tokony alamy eo amin'ny fiainanao dia alamino. Si vous avez besoin de prendre des décisions importantes, Raha ohatra ka mila mandray fanapa-kevitra dia raiso zany. vous êtes prêt à le faire. Fa vonona ny anao an'izany ianao. Si vous avez besoin de couper certains liens Raha ohatra ka vonona ianao ny hamotsitra dia pour avotsory plaire à Dieu, mba hahafahanao akasitran'Andriamanitra faites-le ce matin. dia ataovy zany amin'ity marain'ity. Causez, parlez à Dieu. Miresa amin'Andriamanitra. Parlez au Seigneur. Miresa amin'ny tompo e. Criez au Seigneur. Miantsoatsoa azy e. Là où vous êtes, il peut faire un grand miracle pour vous. Eo amin'izay misy dia hanao fahagagana izy. Il peut tout changer en un instant. Afaka manova ny zavatra rehetra ao anatin'ny fotoana fohy izy. Il peut mettre un désir en vous. Izy ametraka etaeta ao Un anatinao. vrai désir. Ilay tena Un etaeta. vrai serviteur de Dieu. Amin'ny mampanompon'Andriamanitra tena izy. Merci Seigneur. Saotra tompo. Bouleverse ses vies. Ianao ampitsombadika ny fiainany. Visite-les Kasio izy. du profond de leur cœur. Any amin'ny atilaliny fony. Change. Ovao. Seigneur, Tompo. saisis leur cœur. Tompo oka ianao azony fony. Bouleverse leur vie. Tompo ampitsombadio ny Emmène la fiainany. repentance. Oka ianao hitondra fibebahana. Oui Seigneur. Tompo. Alléluia. Alleluia. Merci Jésus. Saotra Jesosy. Comment tu es vivant Seigneur. Teranao zay Tu es tompo. vivant. Velona ianao. Tu entends nos cris. Eto ianao. Entends les cris de ton peuple. Eno ny antsoantsony vahoakanao. Entends les cris de ton serviteur. Eno ny antsoantsony vahoakanao. Entends le cri de tes serviteurs. Eno ny antsoantsony vahoakanao. Réponds à leurs cris. Valio ny antsoantson'izy ireo. Mets la paix dans leur cœur. Aoka apidina fiadananao Mets ianao. la paix dans leur cœur. Tompo omeo fitsarana izy. Enlève le fardeau et le poids. Aoka ianao ikasika azy. Merci Seigneur. Saotra tompo. Merci Jésus. Saotra Jesosy eo. Merci Seigneur. Saotra Jesosy eo. Bouleverse ses vies. Ianao ampitsombadika ny fiainany. Change-les Jésus. Ovao izy ireo tompo. Visite-les. Fangio izy. Que ta puissance se manifeste. Amin'ny alalan'ny herinao. Que ton amour se Ny manifeste. fitiavanao. Que ta paix remplisse leur cœur. Aoka ny fiadananao anapaka ny fon'izy Nous ireo. crions à toi ce matin, ô Dieu. Miantsoantso anao zay amin'ity marain'ity Jesosy. C'est toi, Jésus, le chef. Fa ianao ny lohany Jesosy Tu eo. bâtis, tu construis, tu appelles. Ianao ny manorina, ianao ny miantso. Nous bénissons ton nom ce matin. Deranao zay amin'ity maraina ity. Alléluia. Alleluia. À lui la gloire. Ho azy ny À lui la voninahitra. Ho gloire. azy ny voninahitra. À lui la gloire et l'honneur. Ho azy ny voninahitra sy ny haja. Alléluia. Alleluia. Merci Seigneur. Saotra tompo. Que ces hommes et ces femmes vont changer. Mba hiovana ireto lehilahy sy vehivavy Oui, reto. Jésus, pose ta main sur eux ce matin. Aoka ianao ametraka ny tananao ny fiainan'izy ireo. Merci Jésus. Saotra Jesosy. À toi toute la gloire. Anao ny voninahitra rehetra. Merci Jésus. Saotra Jesosy. Oh, Jesosy. Chiamala sotto con la benedicente bella. Alléluia. Alleluia. Seigneur, tu appelles. Tompo ianao no miantso. Alléluia. Alleluia. Alléluia. Alléluia. Alleluia. Alléluia. C'est moi qui élève et c'est moi qui abaisse, dit le Seigneur. Izaho no manandratra ary izany manetro ny tompo. C'est moi le chef de mon église Izaho no lohan'ny fiangonako. et c'est moi qui choisis, Ary izaho no mifidy. c'est moi qui appelle. Izaho no miantso.
Et c'est moi qui saisis le cœur des hommes izany mahazo ny fon'ny olona pour me mambabo servir, dit le Seigneur. mba ahafahan'izy ireo manompo aho ny tompo. C'est un temps de restauration pour mon Église. Fotoam-pamerenana amin'ny lohan'ny fiangonako zao. Au milieu de toutes sortes d'abominations, Eo anivon'ny falotona maro, au milieu de toutes sortes de fausses doctrines, eo anivon'ny fotom-pampianaran-diso maro, des fausses pratiques, lay fomba fanao diso des sandoka, pratiques mensongères. ireo Mais je fomba viens vers fanao vous, dit le sandoka. Seigneur. Et je viens vers vous, dit le Seigneur. Dia manantona anareo aho ny tompo, Et c'est moi qui fais un choix, ary zany maneho safidy, car c'est moi qui élève. satria zany manandratra. Et je suis venu vers vous pendant ces quelques jours, dit le Seigneur. Ary nanantona anareo aho nandritran'izay andro vitsy io ny tompo, Et j'ai su saisir votre cœur. dia haiko ny nambabo ny fonareo. Et au milieu de tout ce trouble qu'il y a, Ary eo anivon'ny korontana rehetra zay misy, je viens pour secouer. dia tonga hanotsokotsiny, Je viens pour secouer. tonga hanotsokotsiny, Secouer la vie des hommes et des femmes. hanotsokotsina ny fiainan'ny lehilahy sy ny vehivavy Je maro. veux venir pour construire. Tonga aho hanangana, Parce que l'ennemi a volé et l'ennemi a détruit. satria nandroba sy nandrava ny fahavalo. Mais moi, je viens pour reconstruire. Fa zaho kosa dia tonga hanorina indray, Et je choisis des hommes dia misafidy olona aho, et j'investirai en eux. J'investirai dans leur vie dia hamatsy eo amin'ny fiainan'izy ireo aho, afin qu'ils soient fermes. ireo Et que l'évangile, mon évangile, dit le Seigneur, ka ny filazantsarako ny tompo puisse être écrit dia ho voasoratra sur les tables de leur ao cœur. amin'ny vato fisaky ny fon'izy ireo. Et je fais à deux, dit le Seigneur, Ary ho ny tompo hoe un témoignage fort et puissant. ho tonga fijona vavolombelona Et mahery ils seront vaika mes izy ireo. témoins, Izy ireo dia ho et vavolombelona, par leur vie, ils deviendront des exemples. ary amin'ny alalan'ny fiainany dia tonga ohatra Je lay vais leur tahaka accorder izy. la grâce. Aneo amin'izy ireo ny Et fahasoavako ce aho, sera dans ma force, dit le Seigneur, ary no ny heriko zany ho ny tompo, que je les permettrai de tenir. no ahafahan'izy ireo tafajoro, Car il y aura de fortes oppositions. satria isy ny fanoherana mahery vaika. Mais je vous accorderai la grâce Fa aneo aminareo ny fahasoavako afin aho, que vous puissiez tenir ferme mba ahafahanareo tafajoro, et que vous puissiez défendre ka ahafahanareo miaro la tena, vérité que vous avez reçue. miaro an'ilay famarinana zay Cela va voarainareo. être écrit dans votre cœur. Ary efa soratana ao am-ponareo zany, Et ce sera connu. ary aho ho fantatra, Car votre vie se changera. satria iova ny fiainanareo, Car ma main est sur vous. satria ny tanako dia eo aminareo, Et je ne permettrai pas que vous continuez sur ce chemin ary tsy tiako ianareo hitoy amin'ny lalanareo sur ihany lequel vous êtes. izay misy anareo Je vous ankehitriny. permettrai, je vous donnerai l'assurance Fa te hanome anareo antoka aho de tenir ferme, mba hijoroanareo, de vous positionner dans l'esprit, ka hijoro amin'ny fanahy et ianareo, que malgré l'opposition, ka na inona je fanenjehana permettrai à beaucoup d'entre vous de tenir ferme. dia ahatonga ny tsiraray avy aminareo ho Et je tafajoro vous aho, accorderai la grâce, dit le Seigneur, dia ny fahasoavako no asehoko anareo ny d'avoir tompo, une femme à côté de vous dia misy vadinareo zay eo qui vous anilanareo soutiendra, izay hanoana anareo, parce que je me suis révélé à eux pendant ce temps. satria tao anatin'ity fotoana ity dia efa J'ai nivombara ouvert les tamin'izy yeux ireo de aho, leur cœur. nanokatra ny mason'izy ireo aho, Et elles seront là toujours ary dia eo mandrakariva izy pour vous ireo, rappeler ireo vehivavy ireo les mba choses que vous avez entendues. ampatsiahnareo ny zavatra rehetra zay Et renareo, ce ne sera pas à mon esprit qu'elles le feront. ary amin'ny alalan'ny fanahiko ny ampatsivan'izy Elles ireo deviendront anjany, une aide et un soutien extraordinaire dans votre vie. dia lasa hovady a sy fanohanana tsy takatra ny sainy eo amin'ny fiainanareo izy Mettez-vous ireo. dans une position d'humilité pour écouter et entendre. Makanareo ny toeran'ny olona manery tena afahanareo miaino sy Et je serai mandre, avec vous, dit le Seigneur. dia miaraka aminareo ao ny tompo Les raha chemins izany. seront tordus. Tena ho sarotra ny lalana, Le chemin sera étroit de plus en plus. tena hiatery ny lalana, Mais c'est mon plan dans ces derniers jours. kanefa drafitro zany amin'izao vaninandro Car farany jusqu'à zao. là, la route a été large pour beaucoup. Satria ho an'ny maro dia nalalaka ny lalana mandrak'ankehitriny, Mais je vous emmène sur un chemin étroit. fa ankehitriny ianareo dia etoko amin'ny lalana tery, Où votre vie sera entre mes mains. ary ny fiainanareo dia eo Et je an-tanako, mettrai la foi dans votre cœur. ary ametraka finoana ao am-ponareo Pour aho, dépendre de moi. mba ahafahanareo miankina amiko, Et je mettrai une paix et une joie dans votre cœur que vous n'avez jamais connue dans le ministère. ary anome fitsarana sy fifaliana zay mbola tsy hitanareo tao anatin'ny asa fanompoana ao aminareo aho, Je vous donnerai une joie et une paix extraordinaire. anome fifaliana sy fitsarana ho anareo aho, Parce que vous connaîtrez et vous aurez l'assurance satria ho fantatrareo ary azo antoka que ce que je ianareo vais investir en vous fa zavatra zay omeko anareo vient de moi et vient de mon trône et vient de mon esprit. dia avy amiko avy amin'ny fanahiko avy aty amin'ny seza fiandrianako, Et pour beaucoup d'entre vous, rien ne vous
vous arrêtera. Ary ho an'ny maro aminareo dia tsisy Vous serez prêt à perdre votre vie asakana anareo satria pour vonany amery l'évangile qui a été déposé dans votre cœur. vonany amerignenareo nareo ho an'ny filazantsara Mais zay sachez que je ne voarainareo vous abandonnerai pas. ary aoko fantatrareo fa tsy afoy Et il anareo viendra ao un temps, dit le Seigneur, fa momba anareo amin'ny où ceux tompo qui s'opposent à vous ho an'ireo zay viendront manohatra frapper anareo à votre porte dia andondony eo am-baravaranareo et vous dire ka ilaza que c'est le aminareo moment pour moi. fa ho fotoana ihany koa ahy Et ils viendront dans un esprit de repentance. ary Ils viendront dans un esprit de repentance, ary ho tonga amin'ny fanahy fibebahana izy ireo car c'est moi qui vais les conduire. satria izany ho hitarika azy ireo Car il y a mon appel sur leur vie aussi. satria eo anivin'izy ireny Mais ihany pour koa vous, ny dit le fiainako. Seigneur, ary ho anareo ny tompo c'est mon temps pour vous. dia fotoanako anareo zao C'est ma grâce envers vous. ary fahasoavako anareo Et je vous élèverai dia zany ho anandratra anareo dans la ville où vous êtes. eo amin'ny toerana zay misy Et vous serez anareo connus dia ho fantatra ianareo pour vous transporter un message mba hitondra hafatra que beaucoup n'auront jamais entendu. izay tsy reny maro hatr'izay Mais vous serez une sentinelle pour moi. fa ianareo dia ho tonga mpitilo ahy Et vous serez mon porte-parole. ary ianareo dia solombavako Donc n'ayez pas peur, n'ayez Oui. aucune crainte. noho izany aza matahotra Demeurez dans cette parole. fa mitoera ao anatin'izany teny izany Demeurez dans cette vérité. toera ao anatin'izany Et je famarinana zany prendrai soin de vous. dia izaho no hikarakara Je anareo vous donnerai tout ce qui est nécessaire omeko anareo ny zavatra zay pour vous ilainareo me servir dans la vérité. ahafahanareo manompo amin'ny famarinana Il y aura beaucoup de messages que vous entendrez autour de vous. maro ny afatra zay mety horenareo manodidina Mais je vous anareo appelle à vous séparer, ka miantso anareo à mettre un analavitra terme dans votre vie ary amarana eo amin'ny fiainanareo à beaucoup de choses que vous avez cru et que vous avez prêché. izay ninonareo sy nitorianareo hatramin'izay Mais c'est un temps de grâce pour vous. fa fotoam-pahasoavana ho anareo androany C'est pourquoi n'endurcissez pas votre cœur, ary ho ny tompo aminareo aza manamafy ny fonareo mais ouvrez vos cœurs à cette grâce. fa sokafo an'izany fahasoavan'izany fonareo Ouvrez votre cœur à cette grâce. sokafo an'izany fahasoavan'izany fonareo Ouvrez votre cœur et étendez vos mains vers moi, dit le tena Seigneur. atsotra amiko ny tananareo ny tompo Et louez-moi et adorez-moi, dia derao ianko car ofy je suis votre Dieu. satria izaho no andriamanitrareo Je suis votre Dieu. izaho no Et je ne vous andriamanitrareo abandonnerai ary pas. zaho tsy afoy anareo na oviana Merci Seigneur. saotra tompo Il y a ceux dans certaines villes, misy sasasasany any amin'ny tanàna sasany 1 ou 2 hommes que je vais élever. lehilahy mettre ray à part. na roa zay ho asandratro Qui seront à l'avant-garde izay hijoro izy ireo de l'œuvre que je veux accomplir dans vos villes. ny amin'ny asa zay ho tanteraka eo anivon'ny tanàna misy azy Soyez prêts, dit le Seigneur. fa aoko vonina ianareo ny tompo Déjà, vous ressentez une responsabilité, satria efa matsapa andraikitra sady ianareo ankehitriny non pas comme auparavant, tsy tahaka ny tany aloha mais vous ressentez dans votre cœur fa tsapanareo amponareo qu'il y a des jours nouveaux devant vous, fa misy andro vaovao eo qu'il y a une anoloanareo étape nouvelle, misy dingana vaovao qu'il y a une responsabilité nouvelle. misy anjara andraikitra vaovao Pour certains d'entre vous, ho an'ny tsiraray avy que je aminareo vais élever dans certaines villes. ho an'ny sasany aminareo zay ho asandratry ny Et vous anivon'ny représenterez tanànany l'évangile. ary ianareo no solotena ny Et filazantsara vous parlerez de l'évangile. ary ianareo no solombava ny filazantsara Et ceux que j'appelle ary zay rehetra antsokio pasteurs comme chrétiens na pasteur na kristianina viendront chercher auprès de vous dia hitady anareo izy ireo la vérité. ny famarinana Car j'ai un plan merveilleux. satria manana drafitra J'ai un plan merveilleux. mahafinaritra aho Ne vous attendez pas à ce que des milliers et des milliers et des milliers aza miandry ianareo isyanarivony se rassemblent autour de vous. ivory eo anoloanareo Car c'est une parole et un message qui ne plaira pas à beaucoup. satria teny sy toriteny zay tsy tsakasitrano maro izy Mais il y aura une conviction et une assurance dans votre cœur fa isy fandresen-dahatra kosa ao amponareo que vous êtes le choix de Dieu. fa ianareo no ny fidin'Andriamanitra
Et que la main de Dieu est sur votre vie. ary ny tanan'andriamanitra dia eo amin'ny Ne fiainanareo. voyez pas les choses dans le naturel, Aza mijery ny zavatra eo amin'ny hitamaso. mais je vais mettre une foi dans votre cœur Fa metraka finoana ao am-ponareo ao pour vous permettre de voir les choses dans le futur. ahafahanareo mahita ny zavatra rehetra any amin'ny ho avy. Et pour ceux à qui je m'adresse ce matin, Ary ho an'ireo rehetra izay resahako amin'ity maraintsy le Seigneur vous accordera une grâce spéciale. dia aneo fahasoavany manokana Et aminao il ny tompo. pourvoira à vos besoins. Ary izy no hamaty izay rehetra ilainao. Il changera beaucoup de choses autour de vous. Anova ny zavatra maro manodidina anao izy. Vous serez aimé par beaucoup, par plusieurs, Ho tiany maro ianareo mais vous serez haï par beaucoup. fa ho alany maro ihany Mais koa. persévérez, dit le Seigneur. Kanefa aoka haritra ianareo ny Quand même ceux qui vous haïssent aujourd'hui, ka izay rehetra makahala anareo ankehitriny il y aura un temps pour eux, dia isy fotoana ihany koa an'izy ireo pour que la lumière vienne briller dans leur cœur. mba ahafahany fahazavana miratra ao am-pon'izy Donc ireo. restez fermes, dit le Seigneur, Noho izany mijoro ianareo ny tompo quand vous m'appartenez. satria ahy ianareo. Gloire à Dieu. Ho an'ny tompo ny voninahitra. Gloire à Dieu. Ho an'ny tompo ny voninahitra. Il y a plusieurs Misy maro a pasteurs ici qui représentent un endroit quelconque qui n'est pas à Tananarive. misy pasteur maro eto a izay a misolo tena ana Vous fiangonana venez any amin'ny d'un toerana autre samihafa any a. endroit. Vous venez d'un autre endroit. Avy any amin'ny toerakafa zany misy anareo. Et si Dieu parle à votre cœur, Ary raha miteny ao am-ponareo tokoa Andriamanitra dans la sincérité, ao anatin'ny fahatsorapo, dans le sérieux de ce que Dieu est en train de demander, ao anatin'ny famatorana ny amin'izay ambaran'Andriamanitra, si vous ressentez vraiment raha tena tsapanao marina que quand vous retournerez dans votre ville ou village ou endroit, hoe rehefa hiverina ianao any amin'ny tanàna misy anao zany a, vous avez cette conviction dans votre cœur tena tsapanao mihitsy androany fa manana izay que vous fandresen-dahatra êtes cette ianao personne, fa ianao ilay olona, ce pasteur, ilay pasteur que Dieu utilisera dans votre endroit izay ho ampiasain'Andriamanitra any amin'ny pour être faritany misy anao porteur de l'évangile, hitondra ny filazantsara, pour être comme le représentant de l'évangile, ho tahaka ny Ouvertement. tena ny filazantsara publiquement, tena hoe apabe maso dans zany votre ville ou village, je ne sais pas comment vous appelez, je ne any sais amin'ny pas, tanàna izay misy anao a, et vous êtes là. tonga eto nefa ianao androany Vous ressentez que vous êtes cette personne, tsapanao fa ianao izay olona izay, ce pasteur tsapanao fa ianao izay à qui pasteur Dieu izay s'adresse. izay tena resahan'ny tompo mivantana. Et peut-être que vous avez déjà été à l'écoute de Mais- l'évangile. Mety hoe fa niaino mihitsy azy ianao fa nareny amin'izao filazantsara Mais zao aujourd'hui, fa ankehitriny il y a quelque chose qui a été scellé dans votre cœur. dia ohatrany hoe ny zavatra vita tombo-kasety ao Et vous am-ponao ressentez dia tsapanao que vous êtes cet homme fa tsapanao ianao zany Ce lehilahy zany, pasteur. ianao zany que Dieu va utiliser. pasteur izay ho ampiasain'Andriamanitra izany Là d'où vous sortez. any amin'izay misy anao nivoanao. Si vous êtes cet homme, Raha ohatra ka ianao izay que vous lehilahy zay, ressentez que c'est une conviction dans votre cœur. tsapanao mihitsy izay fandresen-dahatra ao am-ponao zay. Je ne sais pas combien d'endroits sont représentés là. Tsy haiko hoe firifiry a ireo toerana izay À voasolo, mon avis, il y a à peu près 6, d'après ce que j'ai compris. ireo solotena isa-paritra zany a. Il y a à peu près 6 endroits de loin qui sont représentés ici. Oui, oui. Non, plus. Plus. je crois. Ok, mais qu'importe. Il y a 6 régions. 6 régions, mais qui sont éparpillées encore. Il y a d'autres régions aussi. Ok. Donc je crois que vous avez compris ce que je veux communiquer, ce que le Seigneur est en train de vouloir faire, Mino fa azonareo a tiany tompo azy atao androany. parce que les choses ne vont pas s'arrêter là. Satria tsy hijanona androany ny zavatra rehetra akory. Il y a des feux qui vont commencer à brûler Fa hisy dans afo a, dans ces endroits. hisy afo izay hanomboka hirehatra eny anivin'ny faritra samihafa. Donc, si vous ressentez que vous êtes cet homme, Raha ohatra ka tsapanao fa ianao zany a, vous êtes sérieux, tena matotra tokoa les ianao, choses sont claires dans votre cœur, mazava ao am-ponao ny zavatra il n'y a rehetra. pas d'émotion en jeu, Tsy misy a fihetsepo a lalovina ao anatin'ilay izy, il n'y a pas d'orgueil en jeu, ary tsy misy avonavina lalaovina, mais vous ressentez fa tsapanao que vous êtes cet homme fa ianao zany lehilahy izany, Dieu olona choisit. izany izay ny fidin'Andriamanitra dans cet endroit.
any amin'izany tanàna sy faritra Je vous izany demande. dia mangataka aminareo aho de sortir de là où vous êtes, dia miala eo amin'ny toerana misy de venir me anareo rejoindre sur l'estrade. dia tongava ety ambonin'ny Je estrady parle des choses sérieuses. miresaka zavatra matotra Je ne parle pas simplement comme quoi que oui, j'aime l'évangile. za zany tsy miresaka Je an'le parle hoe que vous ressentez hoe tiako ny filazantsara na que vous fahatsapana serez le sy représentant de l'évangile. fihetsem-po fa tena fahatsapana ny resahako hoe tia solotena ny Dans ce filazantsara lieu, ianao dans cet endroit d'où vous venez. any amin'ny faritany izay misy anao tsy eto Antananarivo zany a Et vous serez connu dia ho fantatra ianao comme ce représentant ho tahaka an'izany a du message de la croix de Jésus-Christ. solotena ny afatry ny filazantsara ny azo fijalian'i Jesosy Kristy Approchez-vous. dia manatony ianao aty Vous êtes la femme de quelqu'un? De qui? Où est votre mari? aiza ny vadinao izy izy fa Allez vous tourner vers le peuple de Dieu. dia mitodinareo makany amin'ny vahoaka an'Andriamanitra. Donc vous habitez dans des endroits différents, vous ne venez pas de Tananarive. Noho izany avy any amin'ny faritra ivelan'ny Tananarivo misy C'est bien anareo cela? mazava zay a Donc vous n'habitez pas à Tananarive, vous venez dans un lieu. tsy eto Antananarivo zany nareo no mipetraka fa any amin'ny ivelana Antananarivo. Ok. On va prier avec vous. Venez à côté. Là. Je vais bien, Gilbert m'a dit qu'il faut poser des questions s'ils sont bien. Tena tsisy mipetraka eto Antananarivo a? Ils sont dans les provinces. Dans les provinces. Ok. Donc je n'appelle pas tout le monde là, hein, qui sortent des provinces. Zany hoe tsy ny olona rehetra avy any amin'ny province zany no atsoko Je eto a. n'appelle pas tout le monde qui vient des provinces. Tsy ny olona rehetra avy any amin'ny province zany no atsotsika eto a. Dieu connaît, Fa Andriamanitra mahafantatra, Dieu sait, Andriamanitra mahalala, il connaît la vie de chacun d'entre vous. fantatra Andriamanitra ny fiainanareo tsirairay avy. Il connaît votre cœur Fantatry ny tompo ny fonareo. et il voit ce que vous ressentez dans votre cœur. Ary fantatry ny tompo a ny zavatra tsapanareo ao am-ponareo ao. Et vous devez savoir là maintenant le sérieux de cet appel. Ary tokony ho fantatrareo ankehitriny a mamatotra n'io antso amin'izao io zany. De cette démarche Io dingana ho atao io pour représenter l'évangile, mba hisolo tena ny filazantsara le maro message de la croix de Christ. dia ilay afatry ny azo fijalian'i Kristy. Levez vos mains vers le Seigneur. Atsangano amin'ny tompo ny Et tananao. on a beaucoup ce matin. Betsaka izy ireo amin'ity marain'ity. Et je vais demander, pendant que je prie à tous les frères et les sœurs, Dia angataka mandritra tous ny ceux qui sont dans la salle, ho antsika tsirairay avy zay eto amin'ny salina zany a de prier pour eux. mba hivavaka ho azy ireo ihany koa Pendant ianareo. que je prie avec eux. Mandritra ny hitondrako ambavaka azy ireo. Il y a une joie dans mon cœur. Tena misy fifaliana ao am-poko. Il y a une grande joie dans mon cœur. Tena misy fifaliana lehibe ao am-poko. D'être témoin de ce que Dieu fait. Tena hoe vavolombelona ny ataon'Andriamanitra. D'être témoin de l'action du Saint-Esprit Tena vavolombelona ny amin'ny asa ataon'ny fanamasina dans le cœur des hommes. eo am-pon'olombelona. Seigneur, nous élevons nos voix ce matin vers toi. Tompo manandratra ny feo anay ho any aminao izahay amin'ity marain'ity. Parce que tu as voulu ce matin Satria nikatsahanao tamin'ity marain'ity identifier des hommes, dia nanondro olona ianao. et certains avec leurs femmes, Ny sasany amin'izy ireo niaraka tamin'ny vadiny qui sont prêts, izay vonina, qui ont la conviction dans leur cœur, izay nanana fandresen-dahatra tao am-pony, qui seront des hommes clés, izay lehilahy fanalahidy des instruments entre tes mains tena fitaovana eo am-pelantananao pour s'identifier à toi, mba hanahaka anao, qui porteront leur croix, izay tondra ny azo fijaliana izy ireo, qui de plus en plus auront une âme ka hatrany hatrany izy ireo dia hanana ilay fitaovam-piadiana pour se défendre de la part
des détracteurs. mba hiarovan'izy ireo tena manoloana andreo mpanenjika azy. Père, nous prions pour eux, Tompo mivavaka ho azy ireo izahay, pour que ce que tu as commencé dans leur vie, ho amin'izay natomboka ao teo amin'ny fiainan'izy ireo, tu sauras compléter cette œuvre. dia ianao no ameno an'izany asa izany. Que cette conviction en eux puisse grandir. aoka hitombo izany fandresendahatra ao anatin'izy ireo izany. Ils sont là où ils sont aujourd'hui, eo amin'izay misy azy izy ireo ankehitriny, mais jour après jour, kanefa andro et manampy semaine andro après semaine, ary herinandro afaka tu herinandro, emmèneras une plus grande conviction. dia vao may ianao hitondra fandresendahatra lehibe Et ta kokoa, parole deviendra de plus en plus claire. ary hazavatra any any teninao, Et le Saint-Esprit saura de plus en plus à ary les ny fanahy enseigner, masina no anoro lalana sy anoro-hevitra azy ireo afin qu'ils te atany, représentent l'Évangile, mba ahafahan'izy ireo misolo tena ny qu'ils te filazantsara, représentent dans leur province. hisolo tenanao izy ireo any amin'ny faritra misy Seigneur, nous azy. prions pour eux, Vavaka ho azy ireo zay tompo, que ta main soit sur eux, aoka ny tananao eo amin'izy ireo, que le Saint-Esprit continue à agir, aoka ny fanahy masina hitohy asa, qu'ils soient conduits par ton Esprit, ho tarihan'ny fanahinao masina, qu'ils vivent la réalité de cet Évangile qu'ils ont reçu, hiaina ny fahamarinany filazantsara zay reny izy, et que malgré les épreuves, les difficultés, ka na inona na inona fitsapana sy fahasarotana, Seigneur, tu sauras dia hainao tompo être avec eux ny momba azy ireo, et leur montrer aneo amin'izy ireo que tu es toujours avec eux fa miaraka amin'izy ireo par toutes ianao, sortes de miracles et de prodiges. miaraka amin'ny famantarana sy fahagagana maro. Tu vas les permettre de se déplacer miraculeusement. Ianao no aneo fahagagana afahan'izy ireo mivezivezy, Tu vas faire des choses, Seigneur, qui vont vraiment les toucher, aneo zavatra ianao zay ahafahan'izy ireo voakasika, des choses qui vont les étonner. izay agaga sy atalanjona. Mais Seigneur, nous prions pour leur fidélité à l'Évangile. Tompo mivavaka kosa izay ho amfatokiny izy ireo amin'ny Nous te filazantsara, remercions pour ce que tu as commencé misaotra ny amin'izay natomboka ao, et que tu sois glorifié à travers eux. ary ianao no hisandratra amin'ny Et que alalan'izy ireo, l'Évangile pourra gagner du terrain dans toutes ces provinces. ka ianao anie tompo ny filazantsaranao azo vana eo anivon'ny Qu'ils faritany seront maro, des hommes de confiance mba ho lehilahy matoky, et qu'ensemble ils pourront se soutenir. ary miaraka izy ireo dia hifanohana. Et Seigneur, enseigne-les Tompo ampianaro izy ireo qu'ils ne peuvent pas travailler seuls, fa tsy afaka miara-miasa irery, mais qu'ils doivent être une équipe. fa tokony ho ekipa. Seigneur, Tompo tu as commencé quelque chose de grandiose nanomboka zavatra goavana ianao, et tu vas continuer. ary ianao no mbola marana Par la an'izany. puissance de ton Saint-Esprit, Amin'ny alalan'ny herin'ny fanahinao tu masina seras à l'œuvre dia hiasa ianao, et nous te remercions ary misaotra anao pour izahay leur fidélité ny amin'ny fatokiny izy et ireo la grâce qui est sur leur vie. sy ny fahasoavana eo Nous amin'ny bénissons ton nom fiainan'izy ce ireo. matin, Jésus, Tompo mideranao zay et nous amin'ity prions que maraitsy. tu leur donnes une bonne santé. menao fahasalamana tsara an'izy ireo, Prions, Seigneur, que tu les protèges là où ils vont, ianao anie hiaro azy ireo any amin'izay alehany, que dans leur retour chez eux, raha hiverina any aminy izy tu les protégeras et tu les garderas. dia tena ianao niaro azy ireo, Et nous prions que tu pourvoies leurs besoins ianao amin'ny maty zay rehetra d'une ilainy manière miraculeuse, amin'ny fomba tsy takatry ny saina, parce qu'ils veulent te servir. satria te hanompo anao Prions izy pour ireo. eux. Vavaka ho azy Dans le ireo izay. précieux nom de Jésus-Christ. Amin'ny anara maherin'i Jesosy. Merci pour cette équipe d'hommes que tu lèves. misaotra tompony amin'reto ekipana lehilahy zay atsanganao, L'évangile est puissant. mahery ny Et filazantsara. nous te remercions Misaotra anao pour izahay tous ces miracles que ny tu amin'ny fais. fahagagana rehetra zay Et que ataonao, tu sois glorifié. ary ianao anie no mena ny Amen. voninahitra. Amen. Amen. Merci Seigneur pour tous ces frères. Misaotra ny Alléluia. amin'ireo rahalahy Gloire à rehetra Dieu. ho an'ny tompony Merci voninahitra. Jésus. Saotra Merveilleux Jesosy. Seigneur. Merveilleux Sauveur. Tsara ny Alléluia. tompo. Seigneur t'aime mon frère. Tianao Jesosy Alléluia. rahalahy, tianao Amen. Jesosy. Amen. Il va te donner la force pour faire ce que tu désires dans son cœur, le désir qu'il met dans ton cœur. Anomeanao hery izy a araky ny fanirina zay ao anatin'ny fonao, Et il va t'entourer des hommes ary izy a misy lehilahy maro anodidina anao, anohana anao, pour t'aider. anampy anao, Et ensemble vous allez servir. le ary a miaraka nareo lehilahy maro a anompo ny Seigneur tompo. t'aime. Tianao ny tompo. Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alleluia. Merci Seigneur pour tous ces hommes. Saotra tompony amin'rehetra Te lehilahy rendons reto. grâce Jésus. Teranao zay Tellement tompo, merveilleux. tsara ny anaranao. Merci Seigneur pour ton Saotra choix. tompo. C'est ton choix Seigneur. C'est Saotra pas tompo notre fa choix. safidinao izy ireo. Nous rendons grâce à Jésus. Terany Merveilleux Jesosy Sauveur. isika, le mpamonjy tsara. Alléluia. Alleluia. Gloire et honneur à Jésus. Ho an'ny tompo aniny voninahitra. Applaudissons le Seigneur. Ndao tsika itehaka ho an'ny tompo. Comme il est bon. Alleluia.
Comme il est merveilleux. Alléluia. Amen. Amen. C'est merveilleux de voir ces femmes qui sont là, Mahafinaritra ihany koa mahita an'ireto vehivavy reto izay tonga prêts à eto soutenir leur mari, izay vonona ny anohana ny vadiny. prêts à être présents toujours quand il le faut, Tena hoe ho eo foana amin'ny fotoana rehetra, prêts à les encourager, ampahery azy ireo prêts à servir Jésus. ary vonona ny anompony Jesosy. Quelle grâce de les trouver là Tena mahafinaritra mahita azy ireo et de eto, ressentir leur place. matsapa ny Pour toerana misy servir azy ireo, Jésus. anompony izy ireo Amen. amin'ny Que tompo. le Seigneur vous bénisse et vous Hitanareo any fortifie. ny tompo a, ampahery anareo. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Ho an'ny tompo ny Nous voninahitra. remercions le Seigneur pour ces femmes. Saotra ny tompontsika ny amin'reto anabavy Vous reto. savez, souvent on dit la force de l'homme, c'est la femme à côté de lui. Hitanareo a, zao ny fomba filaza hoe ny tanjaky ny lahy dia ilay vavy izay eo anilany. Et c'est tellement vrai. Ary tena marina C'est loatra tellement zany. vrai. Tena marina loatra zany. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc les hommes, les maris, ne minimisez pas la présence de votre femme à côté de vous. Noho izany a, ny lehilahy aza amavanina ny fisian'ny vehivavy izay eo anilanareo. Elle est une force pour vous. Fa hery ho anareo izy ireo. Amen. Amen. Soyez bénis les sœurs. Tahiny tomponareo Que ranabavy. Jésus s'occupe de vous et se sert de vous. Toy Jesosy ane hikarakara anareo, ampiasa anareo. Amen les hommes. Que le Seigneur vous bénisse. Tahiny tomponareo rahalahy Amen. Que le isany. Seigneur vous bénisse. Hitanareo ny Que tompo sa rahalahy grâce soit isany. avec vous tous. Miaraka momba anareo ny tompo rahalahy. Amen. Gloire à Jésus. Ho an'ny tompony Merveilleux, voninahitra. merveilleux, merveilleux Seigneur. Mahafinaritra. Alléluia. Le Seigneur voit les cœurs. Hitan'ny tompony C'est ça fo qui est rehetra. merveilleux. Hitan'ny tompony fo Il voit rehetra. les cœurs. Izy no mahita ny fo Amen. rehetra. Amen. Grand est notre Dieu. Lehibe ny asan'Andriamanitra. On connaît le chant qui dit oui, prends tout Seigneur. Hainareo ve le hira hoe oui, En malgache? Seigneur. Ok, en malgache. Ny tenako tinina. Alléluia, mon frère. Sy aizatsika azy. Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus. Seigneur est bon. Dia mahazo toerana daholo isika rehetra moa zany a. Dia isika ety ambony koa dia iroso amin'ny filazana fo isika mialohan'ny iseny tontsika kely a.
2. Alléluia. Alléluia. Une annonce a été faite pour vous proposer d'amener une offrande en Nice. cette fin de conférence. Nisy filazana zay nampandrenesina antsika fa hanao fanatitra isika amin'izao famaranana conférence izao. Je dis bien que cela a été proposé. Averika any hoe sosikevitra moa le izy a. Ce n'est pas un moment d'offrande qui doit exprimer une pression sur vous. Ity zany a tsy hoe fotoam-pamafazana na ahafahantsika manatitra fanatitra ka lasa ampiteraka fanerenany imponareo a. Mais je crois que lorsqu'on a été aussi richement béni que pendant ces quelques jours, Fa inoko hoe raha tena tahina ara-panahy tsy takatra ny saintsika nandritran'izay andro vitsy zay. l'Évangile a fait une œuvre tellement profonde dans notre cœur. Tena nanao asa lalina tsy takatra ny saina taopontsika ny filazantsara. Et je crois qu'on est tous d'accord Dia inoko fa miara-manaiky isika pour exprimer notre reconnaissance envers le Seigneur. ahafahantsika maneho ny fakasitrantsika eo anatrehan'ny tompo. La reconnaissance s'exprime facilement par des paroles, Ary ny fakasitrahana zany dia ohatran'ny hoe tonga ho azy. mais elle s'exprime aussi par les offrandes que nous amenons devant le Seigneur. Mety voalazantsika amin'ny alalan'ny teny zany fa nefa koa afaka aseho antsika amin'ny alalan'ny fanahytsika eo anatrehan'ny. Ce n'est pas en vue des besoins de cette conférence que nous faisons cette offrande, Ny anaovantsika ty fanatitra ity zany tsy hoe anampiana ny arabola zay manana an'ity conférence ity akory. mais c'est vraiment afin de vous donner l'occasion de le faire librement et de tout votre cœur en reconnaissance à ce que Dieu a fait pour vous. Fa tena fanomezana fahafahana lehibe ho anareo zany ahafahanareo maneho ny fakasitrahanareo amin'ny tompo ny amin'izay nataon'ny tompo teo amin'ny fiainanareo. Et en le faisant, nous allons attester Ary notre approbation et notre amour pour l'évangile que nous avons reçu maintenant. ary rehefa manao an'izany fanatitra izany isika dia etsika maneho zany fa tena tiatsika katoavitsika ny Et nous filazantsara. allons associer notre cœur avec cet évangile. Ary ampifandray ny fotsika amin'izany filazantsara zany isika. Est-ce que le Seigneur vous a visité pendant cette semaine? Move ny tompo tena namangy anareo tamin'ity herinandro ity. Qui peut dire un grand amen, lever les mains comme ça là? Iza ny afaka miteny amainina mafy dia manandratra ny tanany. Donc ce n'est pas une offrande qui vous est imposée, mais c'est un appel au cœur pour exprimer une reconnaissance devant le Seigneur. Noho izany zany tsy hoe fanatitra ny tery izy ity fa tena hoe antso amin'ny fo ahafahanareo mamaly an'izay antso Et la zay parole amafazanareo. de Dieu nous dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe sambatra kokoa ny manome ampifaliana. Et qu'ayant reçu un royaume inébranlable, Ary nandray fanjakana tsy azozongozonina. l'Épître aux Hébreux dit montrons notre reconnaissance. Dia ny epistily ho an'ny Hébreu dia milaza eo andeontsika aneho ny fakasitrahantsika. Et l'Épître aux Hébreux dit que les libéralités, ça fait partie des sacrifices qui plaisent à Dieu. Ary ny epistily ho an'ny Hébreu ihany koa milaza fa ny fahalalana manome dia anisany sorona zay Quand akasitrahan'Andriamanitra. c'est fait de tout notre cœur. Rehefa ataontsika mifotsika manontolo zany. Donc, on va donner l'occasion à tout le monde ici Noho izany dia ame fahafahana ho an'ny olona rehetra eto de isika. venir donner avec joie, avec reconnaissance. Tena hoe anome mpifaliana ampakasitrahana. Et le Seigneur va combler notre cœur encore davantage. Dia ny tompo mbola ameno ny fotsika hatrany hatrany. Alléluia. Donc les paniers sont là quelque part. Noho izany reo panier dia efa mijoro any ho any. Donc les paniers, je ne sais pas comment c'est organisé. Si, Tsy haiko hoe aiza le panier azafady. c'est en haut, devant. un peu Il y partout. en a 4 je crois. Il y a au milieu, les deux côtés. Il y a devant aussi. Il y a 2 devant je crois. Oui, il y a 2 devant. Misy panier anankiroa zany ny anankiroa ny anankiray avy ato ampovoany ato amin'izay tsy mila makaty aloha daholo isika fa zay avany zany dia afaka makato ampovoany ny tapany midina rehetra zany avato dia makato dia ohatr'izay ihany koa ny avato manatra ato ampovoany dia ny aty aloha rehetra makaty aloha zany. Et pendant que vous amenez votre offrande, Ary rehefa mitondra fanatrareo ianareo nous vous faisons savoir que la conférence s'arrête maintenant, dia ampahafantarina ianareo fa mijanona treto ny conférence qu'il n'y aura pas de deuxième session. tsy hisy tapany faharoa zany
que vous pourrez aller prendre votre collation à l'extérieur. dia misy any fialana etaeta ao ivelany ao ihany a Et on bénit le Seigneur pour ce moment riche qu'on a eu. dia miderany tompo isika ny amin'ny fotoana sarobidy zay Que le nananantsika. Seigneur vous bénisse tous. Hitanareo rehetra ny eny tompo. Alléluia. Alleloia. Que Jésus soit glorifié. Mena voninahitra ny Jesosy. Ampahafantarina zany sika fa rehefa vita ny paozy kafe dia mbola miverina eto daholo aloha tsy tonga dia mody fa mbola miverina eto daholo aloha tsika satria mbola misy fisaorantsika n'Andriamanitra manokana ny amin'ny fantanterahany conférence. Azafady tompoko mba hampitapitao amin'izay fa nivelany any misaotra tompoko. Oui, toujours là.
I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Sing it, Rachel. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. In all of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I sing for joy at the word of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Sing it, shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise. Nothing compares. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Oh, nothing compares to you, Lord. We give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say,
'cause he's given Jesus Christ, his son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say it, I am strong, oh yes. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Oh, we give you thanks. We give thanks. We give thanks. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh yes, we do. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Oh,
will not be shaken. I speak the name of Jesus over you. In your hurting, in your sorrow, I will ask my God to move. I speak the name 'cause it's all that I can do. In desperation, I'll seek heaven and pray this for you. I pray for your healing. The circumstances would change. I pray that the fear inside would flee in Jesus' name. I pray that a breakthrough would happen today. I pray miracles over your life in Jesus' name, in Jesus' name. I speak the name of all authority, declaring blessings, every promise He is faithful to keep. I speak the name no grave could ever hold. He is greater, He is stronger, He's the God of possible. I pray for your healing. Circumstances would change. I pray that the fear inside would flee in Jesus' name. I pray that a breakthrough would happen today. I pray miracles over your life in Jesus' name, in Jesus' name. I do. Come believe it. Come receive it. Oh, the power of the Spirit is now forever yours. Come believe it. Come receive it. In the mighty name of Jesus, all things are possible. I pray for your healing, but circumstances will change. I pray that the fear inside will flee in Jesus' name. I pray that a breakthrough would happen today. I pray miracles over your life in Jesus' name. I pray for revival, restoration of faith. I pray that the dead will come alive in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Was a wretch, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin set
separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved
misy ekipa tena maro be niarany sala nanomana mikarakara atsika tsirairay dia andiango mba hisaotra an'zareo amin'ny alalan'ny tehaka. Ny tena tompona andraikitra voalohany nikarakara ny conférence aty tana satria tamin'ny herinandro lasa natao ny conférence tany Majunga dia nisy mpikarakara mazava ho azy fa eto Antananarivo ihany koa nisy mpikarakara ary marobe ry zareo fa misy ilay tena staff ny komity izay tena nanatontosa nanome ny directif ny toromarika rehetra dia angamba angataka an'zareo hitsangana Rahalahatsiory, pasteur Ndranto sy pasteur Yasina. Aiza Rahalafaly? Ay, misy anankiray Rahalafaly, izy ireo no tena mikarakara ny tontolo manta sy ny masaka na tonga zao conférence zao tanteraka dia makasitraka indrindra. Ary misaotra anareo ihany koa izay rehetra nafohy fotoana. Iny Rahalafaly. Ya, misaotra anareo nafohy fotoana avy any lavitra, nandao tokatrano, nandao asa fanompona ka namaly ny antso dia mankasitraka indrindra. Ny tenako aneta matavy misy ahy fa miara-miasa amin'zareo rehetra ary manana antenne na manana mpiara-miasa amin'ny tanàna maro manerana amin'ny Madagasikara. Ahoana ny fomba hahafahanareo ifandraisanareo aminay na hahafahanay ifandray aminareo? Raha mijery ao anatin'ny badge ao ambadika misy numéro de téléphone ao dia io numéro io no ahafahanareo hifandray aminay 034 28 808 82. Zany hoe afaka mifandray mivantana amiko. Tsy hoe za no tena tompona andraikitra araka ilay teniko taminareo fa misy ekipa mpiara-miasa. Fa aty no laharan'ny taroby izay ahafahantsika mifandray. Raha ohatra ka misy numéro misy zavatra fantaniana izay tianareo apetraka, raha ohatra ka misy fiara-miasa izay tianareo atao dia amin'io numéro io no antsonareo na andefasana SMS. Ary izay no tiako aprisina itsika rehetra hoe ny tena tsara hoe mandefa SMS fa tsy le miresaka mivantana satria be dia be n'olona miresaka amiko dia indraindray tena adiniko le zavatra nifampiresantsika fa rehefa mandefa SMS dia misy archive dia ho hitako dia tadidiko dia afaka mamaly aveo. Zay angamba ny misy maro aminareo izay tena maniry ahazo ny enregistrement ny conférence nanomboka tamin'ny afaka omaly mandra-pahatonga androany. Misy fomba anankiroa izay ahafahantsika mahazo izay conférence zay, na mitondra clé na 16 giga eo vierge tanteraka dia aterina aty aminay. Tena marina amin'ireny nandray iny ny présence aterina any dia zareo no hikarakaran'izay. Na ihany koa afaka mividy clé aty aminay fa tsy androany satria mbola ho vidina zay clé zay. Dia afaka mividy clé aty aminay eo amin'ny 18 000 ariary eo. Zany hoe ny vidiny clé mihitsy fa tsy makatombony na dia ariary aza izahay. Aztsika tsara le izy. Fa ho an'izay efa manana clé afaka manao copie maimaim-poana. Ahoana ary ny fomba ahazoana an'izay? Ty ihany le numéro ty no antsonareo na ihany koa
amin'izay resaka clé zay afaka mifandray amin'le numéro nanovanareo inscription asika tsara le izy a le numéro nanovanareo inscription amin'ny conférence dia azo contactena ihany koa amin'izay resaka clé zay fa averiko indray tsy ho vita androany le izy satria misy montage tsy maintsy atao dia ny tena tsara raha ohatra ka misy olona tena mipetraka any afaritany dia misoratra anarana ary amin'ny fanaovana présence dia mametraka ny numéro de téléphone any dia amin'izay afaka mikarakaran'izay izahay ohatrany ihany koa hoan'izay rehetra mila boky izay tsy nahazo boky androany izay nanao promotion tsy 9,000 itsony ny vidiny boky androany fa 10,000 androany ihany a misy angamba sasany amintsika izay mety tsy nitondra vola fa afaka misoratra anarana dia oatonay 10,000 ihany ny vidiny raha ohatra ka misoratra anarana androany dia androany ny toerana izay azonareo maka ireo boky ireo dia any fiangonana any Ambotsiry amin'ny fahasoavana mahagaga mankasitraka indrindra tompoko tahin Jesosy itsika tsirairay dia tongava soa amin'ny toerana rehetra izay niavitsika tahin tompo